Alatsinainy ny 17 janoary 2024 miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahany miara-manonja MBS Radio Mada miaraka aminao indray amin'ity fotoana ity. Nahazo herinandro vaovao isika, nahazo izany isika satria notahiny ilay nahary ka dia isorana izany ilay nahary nanome an'izany andro vaovao sy herinandro vaovao izany. Na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan-dranomasina dia anterina ny arahaba tsy misy anavahana io fa ho antsika mianakavy ny arahaba raha teo dia midika ho fifamatorana eo amin'izay atao. Ny votoatany ny fandarantsika amin'ity andray mitoraka ity mazava loatra fa iresaka ny fiainan'ny malagasy sika, iresaka ny fiainam-pirenena izay iaina ny isan'andro tsy misy foronina ary ao anatin'izany no iseny ny famakafakana sy ny fanomezana vaovao isan-karazany ihany koa izay mety tsy ho fantatrao kanefa dia zava-dehibe eo amin'izany fiainan'ny malagasy izany. Ireo ampisehatra moa dia efa vonimbonina eto avokoa eo ny namana Faniry Razafimanantany izay mpamakafaka efa fantatsika mianakavy eto amin'ity fandarana ity. Eo ihany koa ny solombavambahoaka Amrala izay ny anankiray voafito amin'ny distrikan'ny Avaradrano tamin'ny alalan'ny Madagasikara Jerry Randriambolaina ary ny anankiray dia solombavambahoaka ny Madagasikara voafito tamin'ny team ihany koa tao amin'ny distrikany Atsimondrano efa mpisehatra eto ny député Alain Ratsimbazafy. Ny faniriana dia ny hoe niarahantsika mianakavy hatramin'ny farany ka ao anatin'izany no azahoantsika fahafantarana misimisy kokoa izay zavatra tokony ho fantatra ny ahafahantsika mahita mazava ny toetra raha-pirenena raha toy ianao zany ka mety hoe misy zavatra manjavozavo dia amin'ny alalan'ny miara-manonja no anazavana an'izay rehetra izay. Ianary Faniry Razafimanantany miarabanao eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ary dia omenanao vetrany ary ny sehatra hoentinao ihany koa ireo nisongadina tao anatin'ny 420 ora 720 ora. Ndahoary satsisy. Ny ararina dia miarabanao rena miarabany mpijery ny mpiainotsika ihany koa tsy adinotsika ireo teknisiana satria ireo no anisany mampiaina ny fandarantsika rina amin'ny fampitana mivantana sy amin'ny alalan'ireo redivision zany ny fandarantsika. Etona amin'ity latsinainy fa 17 volana janoary ty rina dia maromaro ihany tamin'ny fanalenandro iny ireo fantatsika fa hoe no demandry vokatry ny aretina sy ny trangan-javatra samihafa dia miondrika ampanajana amin'ireo nofo mangatsika samihafa ireny isika. Eo ihany koa ireo mbola marary amin'izao fotoana izao amin'ny sehatra aretina samihafa dia mirary fahasitranana azy ireo isika eto anivo ny miara-manonja. Ao anatin'ny herinandro nanitsahana indray zany tsika amin'izao fotoana izao rina ny fiverenantsika teto anivon'ny miara-manonja ho an'ny MBS sy ny Radio Mada dia mahafinaritra raha ny feedback azo avy any amintsika samihafany ny fahazoantsika ny vaovao sy ny endriky ny fanadihadiana izay zarainay eto anivon'izany fandarana izany. Dia mbola akasitrana tsika manjoy tsy tapaka nyty fandarana izay azo lazaina fa akafizintsika ety ary inotsika izany ary tsy hoe isika ihany izay miaina amin'ny fiainan'ny firenena mijery ny zava-misy eto anivon'ny firenena no manaraka izany fa na ny mpitondra fanjakana raha Rina Arabe Mananjara dia fantatsika tsara fa mihaino manaraka ary dia mandray ny endriky ny fanadihadiana avy aty amintsika ihany koa ary mandrato ny vaovao na izy mpitondra fanjakana satria indraindray ihany dia midefa zay ihany amin'ilay zava-misy eto amin'ny fiainan'le firenena ka mandrato vaovao ihany koa ho amin'ny zavatra ambarantsika eto anivony za miara-manonja zany midika fa ilaina ny fandarana tahaka izao. Ny faniriantsika rina dia ny hatafaverinantsika ao anatin'ny Canal Sat, ny Parabole, ny Star Times satria marobe ireo pilantsika any amin'ny faritany rehetra any izay tsy nahazo vaovao araka ny tokony izy moa zany no izay hoe etraketraky ny tompona andraiky mpanjakana ao anatin'izany endrim-panjakana amin'izao fotoana izao dia nosakanana ny fahazoana an'izany vaovao izany. Faharoa dia misy ihany miezaka maka izany amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube kanefa morina zany ny zavatra iainany rehetra amin'izao fotoana izao dia ary zay koa ngamba le taratry ilay vidim-piainany
taratry ilay amafisan'le fiainana amin'izao fotoana izao satria tena ny opérateur zany zay miandraikitra ny resaka télécommunication zay mifehy ny resaka connexion ny réseau eto Madagasikara. Rina Rabemananjara dia fantatsika zany fa ny akabidy zany ny fahafahan'ny olom-pirenena mampiasa ny méga zany na fahafahana zany mampiasa ity Facebook ty satria 500 dia 250 mégaoctet ho an'ny Facebook izy tahakan'izay koa misy opérateur hafa fa tellement zay resako zay dia misy avy karan'izay. Teo aloha kely teo raha ohatra ianao zany manao 2,000 ao anatin'le code dièse 322 étoile 68 dièse de iny lasa hoe any amin'ny 2000 mégaoctet any zany iny na 2 giga zany fa amin'izao fotoana izao de lasa niena ty amin'ny 1 giga zany na 1000 mégaoctet dikan'izay lay nividiana teo amin'ny sarany 500 teo eo zany rehetrarehetra zany sy 2,000 fa zany rehetrarehetra zany afantarantsika ny amin'ny hoe miakatra le vidim-piainana de hita ty amin'le tontolon'ilay fifandraisan-davitra le izy Rina Rabemananjara ohatra ray fotsiny iny etiko iny fa samy menimenina ny rehetra satria misy opérateur hafa ihany koa de napiakatra an'izay koan'izay zany dia tsy presque akory ny rehetra hoe tsy sehatra ary tsy kariko ny vaovao zay azaraintsika fa dia vao mainka ara tena miposesika mampiasa izany ny akamaroan'ny malagasy zany satria miakatra zay tsy izy amin'izao fotoana zao ny mampiasa ity meta ity na ny Facebook zany. Ao anatin'ny réseaux sociaux moa de misy ny Instagram, ao anatin'izay ihany koa ny Twitter, ao anatin'izay ihany koa ny YouTube, ny Facebook zay efa diso fantatsika zany ny Messenger, ny WhatsApp, ny Viber, zany rehetrarehetra zany réseaux sociaux zany fa mampirisika ny rehetra foana zany aloha zay karoka vaovao arak'izay tokony karoanay fa ny malagasy moa efa nambarantsika Rina hoe tsy de tena hoe internaute le malagasy pikirakira internet amin'ny alalan'le resaka inona moa zany lay internet ny fikaroham-baovao lay somary mandany vola kokoa tahaka ny any ivelany manko efa misy coût fixe reny charge fixe zany zay apetraky ny any ivelany hoe ity ny charge fixe ny isa-tokantrano mahakasika an'ina amina resaka connexion zany amina resaka internet zany fa ny eto amintsika mbola tsy zay Rina satria mbola vitsy mampiasa an'izay na amin'ny alalan'ny wifi io na amin'ny alalan'ny satria mampiasa box zany na amin'ny alalan'izay fividianana méga zay fa ny akamaroany eto Madagasikara zany de mbola hoe facebookera na pikirakira Facebook zany zay mbola takatry ny fahefan'ny vidin'ny malagasy de izay nefa amin'izao fotoana izao mandeha be mihitsy ny resaka communication indrindra communication politique amin'izao hoe tena fiainana mamaivay eto Madagasikara zao ka tsy ahafoanan'ny olona tsy ampiasa Facebook akory ny mety alafony zany koa ny communication amina resaka connexion na ny réseaux sociaux zany fa vao mainka ara dia iezaka ny rehetra satria rehefa mijeritsika ny adevitra Rina voaka zay fiakarany connexion zany dia vao mainka miezaka zany lay malagasy amin'izao fotoana zao hoe zay de tsy maintsy hanao an'io ary zay dia hijery ny vaovao andratony vaovao hiady hevitra zay fa satria de indraindray le izy misy endrika ihany ty ambadika ho fanampenam-bava sy endrika ihany hanao zay hoe tsy ahafahana mifampikirakira ny vaovao zay fa io koa nefa tsaroantsika tsara dia efa misy Rina lay commission d'enquête parlementaire eo anivon'ny Assemblée nationale zay nihitatra embolana indray ny asan'ny commission d'enquête parlementaire iny momba ny télécommunication hoe ahoana ny fahafahana mahazo an'ity resaka réseau ty satria misy ny mampiasa ny 2G, 3G, 4G sy ny 5G zay eritreretina amin'izao fotoana izao fa mbola tsy araky ny tokony izy ny service zay tonga zany sy ny hoe ahoana ty fitrohana sy vola be akoatra ny hetra zay tokony alohan'ireo télécommunication na opérateur téléphonie mobile reo zany dia hitantsika eo daholo ny fivoarana zany fa tokony ampiazakazaka eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny trangy ohatran'izao ny fampiakarana ny sandan'ny fikirakirana ny resaka connexion tahaka izao zany satria nyrehetrarehetra moa no miresaka amin'izay fa io asika ambarantsika ihany Rina fa tsy afoana mihitsy zany ny hoe malagasy tsy ampiasa an'izany sy hoe kirakira vaovao sy adevitra fa ho an'ny kanosa sy ny matahotra de fomba fiady daholo zany rehetrarehetra izany ny hoe ahoana ny ampisisika an'izany nisy adevitra ny hoe anao fikeona
mandoa momba an'ity réseaux sociaux ty satria voakitika ny sotoavana sy sisa ady hevitra samy hafa ary everitsika fa tsy tongatonga ho azy izao lafin-javatra fiakaran'izao atao anatin'izay valambe efapolo ora moa zany ady hevitra any rina satria betsaka no nomenimenina mikasika an'izay saran'izay fa atao anatin'ny valambe efapolo ora ihany koa dia resantsika rina ny hoe maindray soanerany vongo zany satria dia tsena vitsivitsy tany soanerany vongo toerana vitsivitsy no may zany tao ambinany efa fantatsika ny zava-misy fa dia nisy fahamaizana be tao ambinany tao bazary tany soanerany vongo ary de mbola nitondray zany firetana hafa ndray zany ny ohatran'izay firetana zay nahazatra antsika rehetra zany resana izany akoatran'izay raha ny vaovao ny songadina zany dia mbola ho avy eo moa ny solombaboaka ny Madagasikara jery randrembolaina rehefa avy eo iresaka momba an'ity Covid-19 ity satria de miakatra ny tahan'ireo tratran'izany Covid-19 izany de raha ny vaovao fantatra aloha zany amin'izao fotoana izao zany dia efa eny ampelatana ny akademia pirenena ny mpitsabo eto Madagasikara ana même zany ny tolo-kevitra avy any anivon'ny ministeran'ny fahasalamana satria ny akademia pirenen'ny mpitsabo zany eto Madagasikara no angatahana teny ary afaka mamoaka fehi-kevitra zany mahakasika ny hoe ampitomboana lay dozy zany mahakasika ny vaksiny tsika moa rina mahafantatra tsara fa vaksiny efatra no miantra eto Madagasikara ny AstraZeneca, ny Pfizer, ny Janssen de ny Sinopharm de ny Janssen moa zany iny moa zany le hoe fatra ray iny fa ny AstraZeneca, ny Pfizer, ny Sinopharm dia fatra roa avokoa reo ny fanazavana tsara ihany manamarika antsika zany fa raha ohatra zany ianao ka hoe fatra ray vitanao ohatra hoe AstraZeneca ka fatra ray vitanao dia vacciné ianao zany fa raha ohatra na vita fatra roa ianao de complètement vacciné zay no fiantso azy zany saingy tsy mbola miantra tsara zany raha ohatra ka tsy vita lay fatra roa zay de ny ho an'ny Janssen moa satria fatra ray ihany Janssen de efa complètement vacciné zany iny efa vacciné efa tena hoe feno tanteraka zany fa ho an'le hoe boostena le dose zany na hoe dose boost na hoe ho ampiana ampitomboana izy mety hoe troisième dose na sahala am'izany raha ohatra ka efa nanao an'le fatra roa samy hafa rina tahaka ny hoe AstraZeneca, Sinopharm sy lay Pfizer zany dia efa ela-penatana ny anamema lesika ny fanambarana ny fomba ofisialy zany io tokony ho andrasantsika io satria betsaka no miteny hoe ho ampitomboana ve le dose satria mba ahafahana zany mampiakatra n'le fiarovana na le immunité satria miakatra be mihitsy am'izao fotoana izao ny tahany voan'ny Covid-19 ny any ivelany de efa misy mieritreritra ny amoriny efa 4e dose ny any ivelany any zany mba ahafahana zany booster tsara n'le immunité zany na le fiarovana isambatan'olona de ny akademia pirenena ny mpitsabo zany eto Madagasikara zany no mandray an'izay fanapahan-kevitra faran'izay de andrasantsika hoe efa mivoaka amin'ny fomba ofisialy antaratasy ve izay fakantoavana avy any amin'ny akademia nationale de médecine izay eto Madagasikara mba ahafahana zany manao zay fampitomboana ny fatra zay ho an'ny ministera ny fahasalamana satria hatreto aloha zany de hoe ny vaksiny no alaolana ihany aloha mba ahafahana zany misoroka ny fahamafin'ity aretin'ity ary efa nisy témoignage maromaro anisan'izany mpanakanto body zany teny an'le hoe raha mihoatra ny tamin'ny heritaona na avoazan'ny Covid-19 tamin'izay nidiran'ny hôpitaly de tena somary malefaka ny fidiran'ny Covid-19 aminy tamin'ity taona ity zany noho izay nanaovany vaksiny zay raha ny nambarany ny mpanakanto body zany tao anatin'ny fijoroana vavolombelona nataony ary mba afaka ihany izy nanao le fikarakarana samy hafa zany tsy tafiditra tao anatin'le forme grave ary tsy tafiditra tao anatin'le hoe fidirana hôpitaly zany fa afaka nanao traitement zay zany tena tombony lehibe ao anatin'le vaksiny de resana amintsika ny amin'ny hoe tokony hiezaka zany tsirairay am'izay resaka vaksiny zay de ho andrasantsika zay rina ny amin'ny hoe efa azo ve ny fakantoavana ary efa tavavoaka ve zay fakantoavana taratasy zay dia fantatsika moa misy ny vaccinodrome toerana zay natokana hanaovana vaksiny
tsy mitsahatritsika manentana fa misy ihany koa reo atoerana zany a zay ahafahana manao vaksiny eny am'ireny hôpitaly samy hafa reny sy ny CSP2 Rinarabe Mananjara. Akoatran'izay ny 8 ora sy ny 4 ora dia manamarika zany tsika fa miditra androany lina ny mpianatra araka ny fandamina zany teo anivon'ny ministera ny fampianarana fanabeazam-pirenena sy ny fahasalamam-bahoaka koa nanamavy an'izay raha tokony ho tamin'ny 15 janoary 15 volana janoary teo zany de niemitra ho an'ity 17 volana janoary ity izay hoe fidiran'ny mpianatra izay de samy niditra tsekoly avokoa zany ny akamaroany reo zaza malagasy am'izao fotoana izao ary ny fandaminana samy hafa moa zany am'izay hoe protocole sanitaire na nivon'ny toeram-pianarana zay dia ny sekoly tsirairay avy no manao an'izay fandaminana izay zany satria am'izao fotoana izao miovaova ity Covid-19 ity dia saika tonga any amin'ny ankizy izy am'izao fotoana izao dia zay no tsy maintsy hitandremana mafy ho an'ny zaza malagasy zany any ivelany any any ampitan-dranomasina dia efa misy zany am'izao fotoana izao ny fanaovam-baksiny ho an'ireo zaza zay misy aty amin'ny 10 taona any aty de efa miditra amin'ny fanaovam-baksiny, misy 20 taona aza, misy alokelin'izay fa efa misy ny fandaminana samy hafa arakaraka ny endriky ny vaksiny sy ny fomba ikajiana azy am'ireo vatan'olombelona zany satria misy ny hoe zokiolona de reto ny vaksiny mety kokoa amin'ny tanora de tatahakan'izao ny endriky izay araka ny fitsinjarana sy mombamomba n'ilay vaksiny. Ny tsy nambarantsika teo fotsiny rina de hoe misy le Moderna fa Moderna zany karazam-baksiny iny fa eny anivon'ny masovo frantsay ny mampiasa an'izay Moderna zay fa mbola tsy miparitaka moa zay ety anivon'ny toerana pitsaboana mahazatra antsika ho an'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Zay angambany raha fitintsika ny zava-misy amin'ny ankapobeny rina fa tsika moa mbola resaka jirama rehefa aveo resaka lalantsika miaraka ny solombavambahoaka zay rerandrembolaina resaka zavatra maromaro ihany koa tsika politika rehefa aveo miaraka ny solombavambahoaka laina tsy mazava satria nisy adevitra nitranga tamin'ity faran'ny herinandro ity ny amin'ny fikasana mbola hoe andeha lalindalina kokoa ho an'ny fitondram-panjakana de ohatrany tsy tongatonga ho azy le hoe mila fifandimbiasam-pahefana efatra ho ny filoham-pirenena tamin'ny farany taona rano kabary vao tena androsy Madagasikara sy ilay fanambarany le solombavambahoaka vehivavy tamin'ny ainao manjay rehefa herinandro vitsivitsy lasa zay ary omaly de mbola no amafisana zay tamina onjam-peo tamina fahitalavitra ray ny amin'ny hoe mila manda efatra ny fitondram-panjakana de ho fakafakaitsika sy ho dinidiniantsika zany rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe manahoana ny fiainan'ny firenena sy ilay fomba fitatana ny firenena fanjakana izao firenena izao ahafahantsika mahatsapa zany ny amin'ny hoe mbola zay ve no adevitra sa efa tokony hiadevitra zavatra hafitsika am'izao fotoana izao Rinarabe Mananjara. Eny ary maromaro tokoa ny zavatra tsy maintsy resahana amin'izao voalohany herinandro zao satria tena atao hoe manontany ny vahoaka manontany ny vahoaka ary matoa mipetraka amin'ny fanontaniana de misy zavatra tsy mazava ao ary akoatran'izay de hoe misy zavatra mampiahiahy ao vao manomboka ny taona dia hita zany hita mivantana hoe mipetraka ny fiahiahina. Inona moa le hoe fiahiahina? Rehefa jerevanao ny lafiny sosialy, rehefa jerevanao ny lafiny toe-karena, rehefa jerevanao ny lafiny politika dia mametraka avy hatrany hoe tsy mazava tsara mihitsy ilay lalakizorana zany ho any ity firenena malagasy ity. Ohatra io zao ny coronavirus io dia mipetraka ny fanontaniana hoe anahoana ny fiatrehana n'ity coronavirus ity reny nefa nizahatra nitranga tamin'ny 2021 raika amin'ny 2021 tonga ny 2022 anahoana izy ity anahoana satria tsy mazava amin'ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao ny tena fipetraky ny hoe politika tena hoe mazava tsara raha ny resaka fiatrehana ny coronavirus no resahana. Zay le izy tsy mazava ary tsy mipetraka araka ny tokony izy ary le aretina ihany koa mivoatra dia ny any ivelany ihany koa mivoatra arak'izay fivoarany ihany dia ny eto amintsika hita hoe mitombo ny vo de raha vao ohatra hoe milatsaka kely ohatra hoe ny nouveau cas de efa aingakaingana be le communication fitondrana tena le izy efa nisy filatsahana kely sy ny sisa fa na nisy filatsahana io na mitombo
ny coronavirus dia mbola eto aloha amin'izao fotoana zao. Zay mahatonga ny atao hoe ny mpiray-tanindrazana miaya amin'izao fotoana zao. Vao manomboka ny taona dia efa miaya. Ny zava-misy zany zao raha ohatra hoe coronavirus mbola efa eto moa zany zao ny député Alain Ratsimbazavy dia hoe miditra amin'ny mpianatra na emitra herinandro aloha. Dia tonga le fanapa-kevitra dia hoe aloha amin'ny 17 anio 17 io dia hoe miditra amin'ny mpianatra. Ny taremarika etsy an-daniny milaza hoe 10 mahery maty tao anatin'ny herinandro. Mahita an'iny le ray aman-dreny dia mivarahotsana. Faharoa, le corona efa mamely any amin'ny ankizy. Mahita an'iny le ray aman-dreny dia mivarahotsana. Ny mpianatra miditra. Dia ny dokotera etsy an-daniny manome fanazavana ihany izay afaka manatona dokotera hoe zao ny fipetrany. Ny fanjakana dia mandray fanapahan-kevitra ataontsika hoe tselika foana, io hoe tselika politika ny fikoropahana dia miandry zavatra hoe inona indray miseo dia iny vahaolana atao hoe tselitselika ohatran'izay foana no misy zany zao eto Madagasikara. Dia manjary maninona lasa miaya zany zao le olona hoe anahoana ihany izy ity, anahoana. Vao misy olona eny an-dalambe eny amin'ny fiarahamonina dia fanena dia fampanontany dia zao foana no henontsika. Ahoana izy ity ahoana ny fandehan'ity raharaha ity tena ohatrany tsy fantatra. Ahoana ngany ianareo ngany ampidirina amin'ny mpianatra? Eko izay oniko, ampidirina oniko. Dia zao hony dia mandeha zany le izy ohatrany hoe mandeha amin'ny anjambany amin'ny fotsiny tsy mipetraka araka ny tokony ho izy. Zay no fandehan'iny. Ka io moa zany anjarantsika no mijery tsara hoe ahoana ny tena hoe afahana miatrika an'lisy. Fa nefa ery ambony ery misy an'ilay ray aman-dreny ny fanjakana izay hoe eo amin'izany fitondrana izany andraikiny no miaro ny vahoaka malagasy, andraikiny mametraka ny politika ny fahasalamana. Tsy hay moa zany zao hoe politika pahasalamana ahoana moa zany zao satria ty corona ty zany tonga dia ao anatin'ny mandat. Mety zay angamba mahatonga ny sasany teny mandat 4 mihitsy ty vao vita satria ao anatin'le mandat an'le mpitondra mihitsy zany zao no mipotra le corona sy miatrika dia mijery ny olona hoe ahoana ny fahaizan'ny mpitondra zany. Ary efa tenenina foana hoe ny fisian'ny olana no ahafantarana ny fahaizan'ny mpamaha olana. So anao tonga eo amin'ny fitondrana dia hoe mitsotsotra eo dia hoe tsisy olana mihitsy. Io zany zao ny corona io atao hoe iainana izy io dia hita eo zany ny fahaizana. Nefa zao zany zao ny zava-misy anjarantsika no misaitsaina tsara an'izay. Efa eto ny député Alain Ratsimbazavy vao vita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano. Mirabanao député hiditra amin'ny famakafakana isika maromaro moa ny zavatra afaka ho resahana fa dia mandeha tsikelikely eo ihany isika ndahoary. Faly miarabanao na manarina ary mananitra ihany koa ny araba ho an'ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy fa 17 ny volana janoary 2024 ity. Eny isika eto toerana sy ny any ivelany dia arabaina avokoa jakanavaka amin'ity maraina ity. Singanina manokana nefa na izany aza ny atao hoe ny vahoaka ato anatin'izany distrikta Antananarivo Atsimondrano izay nahalany ny tena izany tao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia kompatanana manokana ho anareo satria fantatra fa maro ianareo no manaraka ary manome ihany koa ny atao hoe tamberina aty aminay mahakasika ny loahevitra sy ny dinika izay fanaovana atao anatin'ity fandarana miara-manonja ity. Izany aza nefa dia eto ihany koa ny hitondrana sady ny fisaorana ho an'ireo mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny MBS sy ny radio Mada izay mampita mivantana ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity. Marina tokoa ny zavatra anambaranao teo namana Rina. Niditra androany ny mpianatra manerana ny nosy. Fantatsika fa niainga avy amin'ny noty tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay navoaka ny sekretera jeneraly no nisiny izay fiovana teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fidiran'ny mpianatra izay tokony niditra tamin'ny 10 ny volana janoary lasa teo. Raha ny zavatra hita moa zany dia somary manjavozavo ihany aloha hoe tamin'ny fomba ahoana ny nandraisan'ny fitondram-panjakana an'izay fanapahan-kevitra tampoka izay tampoka ho ia satria andro vitsy
ny alohan'ny fahafolon'ny volana janoary dia nivoaka ny noty ary nezahana ny satria le hoe diso ny tokony hiditra diso ny tokony hiditra dia andro vitsy tao alohan'ny fahafolon'ny volana janoary io a no nivoaka ty noty avy ao ministera ny fanabeazam-pirenena ity nisy atao hoe savorivory ihany teo amin'ny ndray aman-dren'ny mpianatra eo ihany koa ny sekoly zay nandray an'izay naharay an'izay hoe fanambarana nanoty zay a hitantsika moa reny a ny fitsanganan'ireo sekoly tsy miankina indrindraindrindra satria dia akoatran'ny hoe tsy fahalavorarinana fahatarana eo amin'ny fanomezana ny hoe fanabeazana n'ireo zanakitsika ny anatin'ireny sekoly reny dia eo ihany koa ny ataontsika hoe olana manokana ho an'ny sekoly tsy miankina satria ireny dia miankina indrindraindrindra amin'ny saram-pianarana zay alohan'ireo ray aman-dreny any ampianarana no ahafahan'ilay sekoly miodina zany fantatsika tsara fa efa nisy roa taona amin'ity zany zay nisy ny coronavirus teto Madagasikara ary ny sekoly dia anisan'ny lasibatra ao anatin'izay indrindra ny sekoly tsy miankina amin'izay resaka fampihodonana ny sekoly zay amin'ny etomanana zany ka amin'izao fotoan'izao moa zany dia velom-panontaniana ny tena hoe tamin'ny fomba ahoana ny nandraisana ny fanapahan-kevitra talohan'ny fahafolon'ny volana janoary iny ary raha jerevantsika nefa ny raha salanisa no jerena amin'ny lafin'ny olona zay atao hoe nodimandry vokatry ny raha izay fotsiny aloha niraisana raha izay fotsiny aloha niraisana tsy hijery an'le hoe atotanisa ho an'ny olona votsika fa ny olona nodimandry dia tsy mifanalavitra ny zavatra nitranga talohan'ny fahafolon'ny volana janoary sy izao misy antsika amin'izao fotoan'izao satria raha ny loha ranom-baovao farany zao dia manodidina ny 220 eo ny olona namony aina tamin'ny herinandro iny izay zavatra izay zany no ahitana taratra hoe zay fantatra ny fomba ofisialy fa ny any ananina tsy ambadika mbola zay indrindra mantsy mbola tsy fantatsika satria rehefa mifampiresaka nge amin'ny olona ny anivon'ny fiarahamonina na manarina dia maro ny olona no maneho an'izay hoe marary ny fianakaviany sy ny sisa ary ny tena olana amin'izao fotoan'izao dia misy mihitsy ny ankizy zay tratra nyity aretiny ity tsy lavitra ay akory zao nisy an'izay atao hoe olona tratra an'izay aretin'izay mbola ankizy eo amin'ny enitaona 7 taona eo dia le fiseho an'le aretina amin'le ankizy mihitsy dia tsy mifanalavitra amin'ny fiseho an'le aretina amin'ny olon-dehibe zany ka hitantsika amin'izay fa lasa saina ny ray aman-dreny vokatry ty le hoe fidiran'ny mpianatra ihany koa amin'ity an'io ity zany moa dia entina hifanazavana amintsika hoe tena mbola mitoetra eto Madagasikara le aretina ary ilaina ny fahamelona ho anahy manokana zao dia androany araky ny voalaza teo hoe tsy maintsy nandeha nianatra ny zanaka tao an-trano dia maro ny fepetra tsy maintsy nyraisiny marina fa ny ankizy mety misy ihany ny azo atao hoe malaina ihany izy indraindray amin'le fitsipika zay ataonao entitra manoloana lisy kanefa dia ilaina ny fiarovatena ary eo indrindra no anetanana zany amin'ny inanivon'ny sekoly indrindrindrindra mba hiamafy ny fanaraha-maso an'lay ankizy zany amin'ny fifampikasoana amin'ny fanajana ireo fepetra isan-karazany amin'ny diady amin'ny fiparitahany valanaretiny dia satria ny ankizy amin'ny maha-ankizy azy zay dia mety misy ny tsy fitandremana eny anelanelana eny indrindrindrindra ho an'ny eny amin'ny sekoly moa zany zay misy an'ireo karabolana ny primaire dia entaniny etona reo tompona andraikitra isatsokatsiny mba anamafy an'izay lafiny fiarovana an'ilay ankizy zay satria efa tena tonga hatramin'ny hoe ny ankizy ara zany amin'izao fotoan'izao na manarina no tratran'ity valanaretina Covid-19 ity ka ao anatin'izay rehetrarehetra zay no ahitana an'le izy député Alain Ratsimbazafy amin'ny hoe lay zava-misy zany zao tsy voafeha ny mpitondra eto Madagasikara na andeha atao hoe tsy voafehan'ny Madagasikara ilay aretina coronavirus zay zany zao le izy endrika zany hoe endrika isehony daholo zao zany tenentsika rehetrarehetra zany hoe efa voka-javatra zany efa voka-javatra fa efatra ny voaloha mihitsy eo ny efa zany hoe voananomboka mihitsy ty resaka corona ty tafiditra teto Madagasikara
dia efa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy a ny fepetra tokony narana fa mbola nisy ara-mony sasany tany ambadimbadika tany ny teny hoe tsy ampafiro mipesta sy ny kolera zany coronavirus zany iny dia mipetraka iny tsy mipanohatra no ny teny zany ary tamin'izany dia efa namme sosikevitra foana ny mpanohatra hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao fa tsy taitra ny tompona rehetra zao ny zava-misy amin'ny zao fotoana zao dia izay ngama mety mahatonga ny sasany eritrehitra hoe tena ataovy katimanda mihitsy ty raha ty fa raha tsy zany ty tsy hita ny tena fampandrosoana eto Madagasikara dia alohan'ny andraisan'ny député Alain Ratsimbazafy ny fanazavana satria ivadika eo sika afaka mbola fakafakaitsika ihany le resaka corona dia ny hoe misy namana miteny hoe misy ane toe-javatra raha ny eto Madagasikara tsy miandry fotoana elabe dia tokony ho vaovan'ny olany fa tena tsy fahaizana mihitsy le izy ray zay ary faharoa tena tsy nisy ny fiomanana ary fahatelo tsy misy ny antsoina hoe resaka leadership tsy nataotao foana zany rehetrarehetra zany ndahoary député hitantsika moa namanariana fa hatrany am-piandohana dia tsy nitsahatra nijoro sy naneo hevitra ny tianivon'ny fanoherana n'izay le hoe fanakanana ny fidiran'ny valanaretina eto amintsika izay raha natadiditsika dia talohan'ny 20 volana marsa taona 2021 tany ho any ny filomarika Ravalomanana dia efa nanambara amin'ny hoe tokony anay fanapahan-kevitra lehibe ny fitondram-panjakana mahakasika ny fifehezana ny sistantsika hitantsika moa ny fitavozavozan'ny fitondram-panjakana amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra izay ary koa hitantsika ny hoe ny mbola fampidirana ireo raisintsika olona akaiky na fianakaviana avany ivelany zany mbola niditra teto Madagasikara zany hoe mbola nisy vanim-potoana zay azo lazaina hoe mibanaka ny seranam-piaramaniditsika zany sisy tany sy ny sisy tany rehetra izany anefa dia viditsika lafo amin'izao fotoana izao satria tsy nitsahatra ny tombo ary tsy nitsahatra ny paritaka ny valana retina na dia teo aza ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny resaka confinement na ny fiboana dia hitantsika fa nisy fiantraikany maro ny ara-teo karena sy ara-tsosialy zany tao ny fikatonan'ireo orinasa maro samihafa mazava ho azy misy ny fahaverezana asa tao ihany koa ny ataontsika hoe ny fiparitahana teny amin'ny faritra samihafa amin'izay le hoe tsy fahaiza manao amin'ny lafiny fifehezana ny aretin'izay dia zao ny vokany faharoa dia mbola mametra-panontaniana ny hoe basé amina inona moa zany ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao fototra amin'inona mifototra amin'inona satria raha ny zavatra misy iainantsika zany dia tsy tokony iova ny fanapahan-kevitra talohany fahafolon'ny volana janoary sy androany fahafito ambin'ny folon'ny volana janoary fa ny fanjakana moa zany asa tereniny zavatra manahirana azy any izy amin'izao fotoana izao dia hipetraka ihanytsika inona ny fiatraikan'ny zavatra hitranganay zany raha pitso raha afaka pitso amin'ny fandraisana izao hoe fanapahan-kevitra mahakasika ny fampidirana ny mpianatra izao midika zany fa tsy misy lamina mazava na paikady mazava raisiny ity fitondrany ity ary mahatonga ihany koa ny ray aman-dreny lasa misavoritaka ary mametra-panontaniana maro mahakasika amin'ny hoe ataony ahoana ty zanany ity sy ty menakiny ainy ity ho alefa nianatra ve zay indrindra matsy satria azy efa hoe akizy eny taona ary nefa vo akizy efa manodidina ny eny taona ary amin'izao fotoana efa vo zany hoe efa mandeha mianatra ny atotanisa ihany koa na manarina raha mijerytsika dia efa mianaka manerana Madagasikara ilay aretina satria raha ny faritra 3 zay misy amin'izao fotoana izao dia faritra vitsy sisa no tsy isin'izany aretina zany zay indrindra matsy zay zany no isotombana ny saitsika hoe ory fanjakana aoka mba isy fandraisana fanapahan-kevitra mifanaraka marina amin'ny zavatra misy iainana no raisinareo mba tsy isiny ny aialava ho an'ny vahoaka ary mba tsy isiny ihany koa izay hoe surprise ho atsika hito toeran'izay amin'ny fiparitahan'ny valana retina eto Madagasikara ya ka zay indrindra mantsy député Alain Ratsimbazafy satria zavatra hita ihany koa zany zao
ny mpitondra fanjakana dia tsy mety miaiky mihitsy hoe misy zavatra tsy mety ane ao amin'le resaka fitantanana io zany zay le hoe tsy fihetezana miaiky zay dia mitovy amin'ny any hoe tsy fahaizana manetry tena rehefa hoe ianao zany mitantana zany ka mahita ianao hoe tena misy tsy mety tato dia miteny ianao hoe ory vahoaka tena misy tsy nety ty fa izao no anarena anazy fa ny zavatra misy dia izao rehefa hita zao le izy hoe misy zavatra tsy mety eo anivon'ilay fiarahamonina eto Madagasikara dia mitady zavatra anakonana niny na hoe hipasohana niny ny mpitondra zay foana no zavatra atsapa dia le problema amin'io mitatra ihany ary tsy vitany hoe mitatra fa misy mipotra tapoka indray avy any problema hafa indray zay tsy araky ny eritreretana ny olombelona eto Madagasikara hoe isan'izao dia zao dia lasa politika fikoropahana foana no misy raha hoe masonay mpanao gazety zany zao no mijery tsika moa samy olo vahoaka zay mpanao gazety fanerasera vahoaka ianareo solombava-vahoaka mitondra ny tenin'ny vahoaka samy miaina an'iny vahoaka zany sika mifahitanay azy zao dia hoe tafiditra ao anelanelany le fanjakana andray fanapa-kevitra ato miay aho hoe sao dia misososotra ao sy ohatran'izany ohatra hoe tena hoe andray fanapa-kevitra zany hoe andao aloha tena andao indray raha aloha tsy ampidirina ny mpianatra satria zao mitatra any amin'ny ankizy any ty corona ty sanandray an'izay satria hitabataba ny école privé ohatra hoe maty zay ary efa niteny reo ampidirina indray le mpianatra dia io zany zao fa hitabataba indray ny ray aman-dreny hoe ahoana moa zany sécurité any zanakay rehefa alefa any satria nareo ihany miteny hoe 50 mahery zao ny maty tao anatin'ny herinandro ary lizy efa metaky any amin'ny ankizy ilay aretina dia eo zany le fanjakana eo anelanelany eo andray fanapa-kevitra tena entsana hoe ohatra zany hoe hidina ny sekoly na ohatra hoe hitarina misimisy kokoa hoe andeha anao verina indray ny confinement sy ny namany dia fa eny nefa feo eny amin'ny vahoaka hoe raha zao misy confinement hoe tena total ohatra tsisy taxi be zao ohatra n'le nenan'ireny dia maro miteny tena maty zay amin'le fiarina avela amin'izao nefa le izy io le aretina fa mipotra indray zao vary zao hoe atakeny hatramin'ny ankizy sy ny sisa dia eo zany le fanjakana eo anelanelana eo amin'izao fotoana zao dia lasa le vahoaka malagasy atao naninato no fametra-panontaniana lasa hoe zao kanefa ilay vahaolana tena hoe tokony atao zany miazoazo ny fanjakana raha io resaka corona io ary io politika amin'ny fiazoazony io dia hitantaratra misehatra maro fa tsy amin'ny resaka fahasalamana ihany asa hoana ny fahitany député Alain tsy mba zafen'izay raha fitiny zay na manarina dia ny azoko amezana azy dia ny hoe tsy mahay miantisipe any zavatra mety hitranga ny fitondrana mato ny zavatra hitantsika amin'izao fotoan'izao dia karazana vahaolana vonjamaika ihany zany hoe vahaolana tandrametaka le izy dia le aretina sy le zavatra misy mipetraka eo ihany zany tsy voavaha raha ohatra mantsy ny misy ny lamina mialoha na le hoe anticipation ny resahana teo dia za mihiny fa tsy sala amin'izao ny zavatra nitranga teto Madagasikara fa midiky zany amin'ny lafiny tsy fahaiza mitantana ny tsy fahaiza manao manoloana ny fiatrehana amina valanaretina sala amin'izao ny ao anivon'ny ministera ny fahasalamana eo ihany koa ny fanjakana foibe amin'ny ankapobeny satria eo ny prime ministre sy ny sisa zay tokony handray ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy ary entitra amin'izay fampanarahana lalàna na ny fanapahan-kevitra zay raisin'izay fa matoa zao no mitranga dia mipetraka foana zay hoe tsy fahaiza mitantana eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao resaka aina nefa ny resaka eto ka eto zany dia entitra mihitsy ny tena manoloana an'le hoe aoka tsy anao ambany zavatra anjany aina zany tsika fa tsy misy olona mahavidy na mahasolo any aina sanatria afaka
vokatra zany aretina coronavirus zany eto amintsika. Ka izay no ivadiantsika amin'ny resaka manaraka député Alain Ratsimbazafa le misy mivoy indray zany zao amin'izao fotoana zao hoe ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia any amin'ny mandat efatra, zany hoe fotoam-piasana efatra, dia zay vao tena hoe afahana tena mandray amin'ny atsipiriany zany zao hoe ny vokatry ny fandrosoana. Ny fotoam-piasana anankiray moa ho an'ny filoham-pirenena dia firy izy teo? 5 taona, 5 taona inefatra, 5 ampitombana efatra, 20 taona. Dia raha ampianakadoany an'le tetezamita dia any amin'ny 5 amby roapolo au taona. Dia hoy ny tena miteny hoe fangazany voasoratra anaty lalam-pandrenana. Zay fotsiny aloha, io zany samy manana ny faneho-keviny hoe raha ohatra hoe hitady fampandrosoana ianao 3 taona io, 5 taona io, tsy vita io raha tsy 30 taona. Mety isany tany teny mihitsy ny sasany ohatran'ny any amin'ny tany komunista any Korea Avaratra hoe mandra-pahafatan'le filoha mihitsy rangaha. Misy teny eny zany. Dia io zany zao lasa miteraka reza be satria misy mivoy zany izy io amin'ny zao fotoana zao nefa misy lalam-pandrenana io. Io moa zany dia efa voahitsaka io, le lalam-pandrenana efa misy io dia ahoana indray zany zao ty. Zay hoe misy mivoy zany hoe carte mandat sy ny sisa zany zany tsy mipopotra fotsiny zany resaka zany député Alain Ratsimbazafa mety efa misy antony daholo zany mahatonga mipotra satria tsy zany hoe zavatra tonga ho azy zany. Maninona natao hoe carte mandat fa tsy mandat anankiray na hoe roa fa tonga dia hoe 4. Inona ny dikan'izany zany indrindra ho antsika mpandinika ny fiainam-pirenena. Ny fahitana azy namanarina raha raisitsika mahakasika ny lalàna aloha. Zay indrindra. Miainga amin'ny hoe lalam-pandroenana antsika dia voalaza tsara ao ny hoe fanatanterahany filoha pirenena anankiray mandat anankiroa. Zay ihany ny voalaza ao aloha. Zay aloha ny voasoratra. Zay aloha ny voasoratra. Amin'izao fotoana izao tokoa dia ny tompo menakely manodidina ny filoha pirenena amin'izao fotoana izao dia mijoro sy atao hoe mandresy lahatra ny vahoaka malagasy na dia ataony amin'ny fomba somary akolaka ihany azy amin'ny hoe tsisy fampandrosoana tena andrasantsika zany eto raha tsy misy ny fandimbiasam-pahefana inefatra. Tonga ho 20 taona zany. Tamin'le kabary farataona ohatra nefa natsidiky ny filoha-pirenena tamin'ny kabary tamin'ny farany taona iny aloha efa nanomboka nanatsidika an'izay ary ny mpiara-miasa aminy zay raisitsika tompo menakely rehetra dia manomboka milancé an'izay na mandroso an'izay eny amin'ny aina manjery samihafa amin'izao fotoana izao. Tsy tonga ho azy zany zay. Mba entiny isintomana ny sain'ny olona fa tsy ho gaga mivoaka am-pifidianana amin'ny manaraka. Za moa eto dia miteny hoe dia mitapina inona re masontsika voaka malagasy raha ohatra ka izao fitondram-panjakana efa mampiditra antsika ny amin'kizy zao no sanatry ny vava mbola hitantana antsika na hitondra antsika amina mandat manaraka. Tsy miresaka mandat efatra akory fa ny amin'ny mandat manaraka. Ny alohany zany ara no irarian'ny voaka malagasy satria tena efa tena ao anatin'ny fahasairanana sy ny atao hoe fikatsona tanteraka le firenena. Tsy misy zavatra mandinga eto amintsika raha mijery ianao amin'ny sehatry ny fiariana. Jereo fa zay atao rehetra amin'izao fotoana izao misy fomba fiteny malagasy hoe zay atao rehetra maneno sahona. Ka izany ve no andrasantsika mbola hisy mandat 3 na 4 hoentin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao? Ataoko fa fanaovana tsinotsinona amin'ny vahoaka malagasy zany. Ka izay no ilana antsika. Ety anivon'ny fanoherana indrindraindrindra mitondra ny fanazava-kevitra samihafa amin'ny tsy fetezana misy ato amin'ny tany sy ny firenena. Ka raha hitantsika kosa fa efa tena makany amin'ny lavaka mangitsikitsy sika amin'ny lafin'ny fahatrana sy ny tsy fifehezana ny raharam-pirenena zay amafisina ny hoe izao fitondrany izao no nahatonga ny firenena malagasy any amin'ny laharana farany mahantra indrindra maneran-tany. Dia ataoko fa rarintsika raha miteny hoe diso kosa angamo zany fiteny na hoe hevitra zay entin'ireo entin'ny filoha-pirenena ireo mpiara-miasa aminy ireo tompo menakely ireo mpisolelaka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny mbola hisarika ny sain'ny vahoaka malagasy andehany amin'izany hoe mandat 3 na 4 zany. Ka izay ny no azoko hoe amin'ny tinandranylizy hoe toy ny mamita bahoaka tsika raha ohatra ka izany no andeha hoasoasotsika fa ny zava-misy
iaina ny vahoaka amin'izao fotoan'izao dia mitarika ho azy any amin'ny fotom-pisainany malagasy hoe mila mandray fanapaha-kevitra izy amina androm-pifidianana zay ho avy. Fifidianana tena hoe mipetrapetraka tsara ny fanomanana sy ny sisa le atao hoe ny ao anatin'izay hoe tontolo-pifidianana zay ary zay zao député Alain Ratsimbazafy ihany koa no tena hoe zava-dehibe ho an'ny olona tena manaraka tsara ny rahapirenena hoe diovy io tontolo-pifidianana io fa tsy mainka tonga dia hiteny hoe zao manda na hoe zao fa diovy ilay tontolo-pifidianana misy minitsy ny teny mantsy zay fa ny aty amin'ny fanoherana zao ary tsy mifanoherana ihany fa amin'ny sehatra efa atao hoe mandinika ny rahapirenena dia mivoy an'io hoe diovy ny fikarakarana ny fifidianana ny ahafahana manao an'izay dia ndao iresaka feonam-be-pirenena. Marina mihitsy zay namanariana ary atao hoe ny fototry ny olana amin'ny sehatra ny fifidianana dia miainga indrindra ty amin'ny lisy-pifidianana aloha. Any fotony mihitsy. Any fotony mihitsy any fantatsika ary tsara ihany koa ny tondrana an'izay hoe fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy zay ho an'ny feno 12 taona indrindra amin'ny hoe fanatonana nireny biraboky tany reny amin'izao fotoana izao satria zao zany ny anaovana n'ilay antsoina hoe refonte na fanavozana mihitsy ny lisy-pifidianana isaky ny 10 taona izy io ary tamin'ny 24 nisy farany ary zao zany no fotoana zay irsona amin'izay lafiny fanavozana lisy-pifidianana zay ka ndreo tsika matoritory any anivon'ny fiarahamonina any ka itsika mety mieritreritra te hanova ny mpitantana eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa isika tsy manana fahazotoana na fahavitrihana manao an'izay hoe fanatonana ny anivon'ny fokontany zay ary manao ny fisoratana anarana vaovao ao anatin'izay lisy-pifidianana vaovao zay satria io no fototra anankiray zay engeny ty ataontsika hoe antanatohatry ny fifidianana ity. Faharoa dia anisan'ny nampametra-panontaniana antsika ireo tompona andraikitra eny anivon'ny CENI sy ny anivon'ny ACC. Reo zany dia mbola hiantsitra trerintsika ny vokatry nany hoe fanapahan-kevitry ny fitronan-doha zay natao tamin'ny 17 sy ny 14 ny volana Jolay tamin'ny Tondasa zay teny any Baipasy ny arahany teo anivon'ny fanoherana zay mametraka tsara mihitsy ny mahakasika ny hoe tokony hijerena ny fanadiovana na ny fanatsarana ny mpikambana ao anatin'izany rafitra misahana ny fifidianana misy amin'izao fotoan'izao zany satria raha jerena ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia tsisy zay tsy mametra-panontaniana amin'ny hoe reo mpikambana na reo rafitra misy zay misahana ny fifidianana eto amintsika ve toy ny CENI sy ny ACC reo dia ahina ny tsy hiananany fa aleovatena satria fatatsika tsara fa ny vola mampiodina an'ireo mpisehatra amin'ny lafiny fifidianan'ireo dia mbola budget de l'État na hoe volam-panjakana zany raha zay fotsiny raisina ohatra zay fotsiny ara-loha ny raisina ohatra dia hita taratra ny endrika mety mbola hibakony ny fitondram-panjakana andreo tompona andraikitra ao anatin'izany sehatra zany. Faharoa dia ilay fahatongavan'ilay olona mandrafitra n'ireo birao misahana ny fifidianan'ireo mihitsy no hitatsika hitapoky hitam-pirenena zany mba tsy ilazany hoe 100 isan-jato an'ireo mpikambana reo dia manohana ary avy amin'ny fitondrana avokoa dia ahoana moa tsy hanana ny olona dety moral satria tiano zay indrindra no nanendry mahatonga atsika zany amin'izao fotoana olombelona ihany izy aleo tsika dia ny aty am-piandohana dia mametraka ny pakady isino ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy sanatria hanaovan'izao fitondran'izao amboletra ny zavatra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ny fitantanana ny raharam-pirenena satria atsika rehetra ty Madagasikara ty ary anay solombavam-bahoaka manokana dia tsy mitsahatra zay mitondra n'izay tenin'ny vahoaka izay hoe aleo angarahara ny fifidianana aleo andeha araka ny tokony ho izy ny lisy-pifidianana aleo avoziny ireo mpikambana ao anatin'ireo rafitra roa zay nyresahana teo reo dia andao hiatrika fifidianana tsika andao hiditra kanja daholo tsika mianakafy amin'ny hoe fiatrehana an'izany fifidianana zany fa rehefa madio tsisy embotra an'izany indrindra ny ety anivon'ny fanoherana fa vonona ny hitondra n'izay
mety eo kandida sy ny vinam-piaramonina entiny hiatrika an'izany fifidianan'izany. Fa mialohan'izay lo hoe andao mihitsy aloha hiaraka eo an-databatra boribory satria amin'izay tsisy afaka hiala bala ntsony. Tsika nge misy fomba fitenitsika malagasy manao hoe ny anongotsongona amin'ny maty dia matahotra ny andevim-belona. Izany hoe ny mahatonga antsika mbola mialanenina amin'izao fotoan'izao hoe andao hifampidinika, andao hitadiavana vahaolan'ireo izay mety ho sakana rehetra amin'ny fahantontosana ny fifidianana ho mangarahara sy madio eto Madagasikara dia tsy mitsahatra amin'ny tenitsika. Mbola vahaolana daholo zany. Mbola vahaolana. Tsika tsy mitsahatra mitondra vahaolana ho an'ity fitondram-panjakana ity fa izy mihitsy no minim tsy mandre na minim kipy na manao kakata mandandra iny teneny tery vai mata dia irahantsika mahita eo ny zavatra mitranga satria io vahoaka io rehefa tonga ny fetra tompoko tsy zakany ntsony manoloana ny fampahoriana azy tsy maintsy hitsotra izy tsy azo metsiny izy amin'izay fotoan'izay. Zay mantsy le hoe omena foana ny vahaolana zany fa miaino moa zany miaino tsy miaino dia tsy miaino izy mada atao kofroka be zany amin'ny hoe afrikanina na ohatra zany satria raha ny zava-misy any Afrika zao ohatra ny any Mali mafana raha mantsy ny afrikanina dia tonga ny azy tonga dia fa afantatsika hoe tonga dia any am-pivonana sy ny sisa ohatra ny tany Mali jereo ry ady an-trano tany Rwanda zavatra tena tsy mila an'izany ny malagasy dia izany no mahatonga ny hoe alefa foana ny vahaolana zao ny vahaolana ary malagasy mbola manana izay mampiavaka azy zay le hoe tena hoe toe-tsaina malagasy zay napetraka ireo razambe atsika tsy tenitenena fotsiny zany hoe fihavanana izany ka io zany zao zava-misy eto Madagasikara vao manomboka ny taona dia efa miahany olo ahoana izy ity zay ale rehetrarehetra ahoana izy ity sy ny sisa dia izay indrindra no atao hoe manosika makany amin'le tena misy mite mihitsy hoe solution finale amin'ny zao zavatra zao tena tsy misy afa-tsy ny latabatra boribory ihany ary na misy ary ny olana tany ivelan'ny tany teo amin'ny tantara maro isan-karazany tsy maintsy ny afara tamin'ny fanatonana tompoko na inona na tamin'ireny andron'ny guerre froide reny aza isika reny natao ohatra dia tsy maintsy tonga teo amin'ny fifanatonana foana mba ho tompontsoan'le vahoaka fa tsy hoe na io raha zavatra amin'izao dia Katmanda indray dia zany manahirana be no mieritreritra an'izany amaramara antsika député Alain Ratsimba Azafy délestasy ohatrany efa sakafo isan'andro nanaona ny teny aminareo fa ny eny aminay aloha zao dia tapaka foana dia tsy fantatrao mihitsy le fotoana tapahana fa dia tsy fantatrao ny fotoana iverenany dia tsy dia miaina ao anatin'ny atao hoe mandeha ho azy fotsiny zany le vahoaka malagasy amin'ity resaka fahatapahan-jiro ity mety be dia be fanazavana teknika fa fantatry ny olom-pirenena aloha dia tsy araka ny tokony ho izy ny fisitrahana ny herinaratra. Député Alain Ratsimba Azafy. Tena tsy telikafatra na manarina fa malilo mihitsy ny sofina avy amin'ireo faritra samihafa mahakasika an'ity délestage ity indrindra moa eto Antananarivo sy manodidina koa député raha teo dia zay indrindra mantsy solombava amin'ny vahoaka tena tsy mitsahatra ireo vahoakanao indrindra miantso hoe fa ahoana marina ity zavatra ity misy koa moa tsika ny fandarana hoe ahoana marina zay eto amin'ny MPS dia miseromay zay betsaka ny fitarainana avy amin'ny olona mahakasika ny resaka fahatapahan-jiro mba tsy tenena hoe dridrangilo tena ary tafa oatra loatra kosa lizy ary amin'izao fotoan'izao dia tsy misy intsony ny fampilazana mialoha hoe ireto ny faritra zay tena ianjadiany zany fa na misy ary ndraindray ho dia misy faritra tsy voatononao akory kanefa dia tabaka ihany koa ny jiro any amin'iny faritra iny faritra ito sy manodidina iny moa dia tena mahalilo ny sofiny tena mahasolombavambahoaka ny antso ataon'izy ireo hoe député mba resao miara-manonjy ao fa zay ange ny lafi-pitadiavana rehetra nay dia potika ny mitazona tsena moa zany raha isika reny fivarotana trondro reny ohatra ny poissonnerie reny dia tena potika tanteraka ny fitadiavam-bolan'izy ireo. Faro ny reny pisehatra amin'ny fanamboarana atsarana tarehy bika reny ny fanamboarana volo reny ny coiffure reny dia tena
tsy misy fidiram-bola mihitsy satria tsy hita intsony lay itenenana n'lay client zany na le olona zay tonga ao aminy amin'ny hoe misy vanim-potoana eo am-panamboaram-bolo mihitsy ny tapaka ary misy any amina ora roa na telo na efatra zay vao miveriny zany tsiro zany. Ny sasany efa misasaka le volo ny tapaka avy ireny ny volako lasa adiny efa rano. Lasa fifamalina mihitsy zany zavatra zany. Mazava ho azy zany miteraka fahampotehana asa ety anivon'ny fiarahamonina zany ary ny tena loza de ty nazahoana fanamariana manokana mihitsy ny hôpitaly izay raha ho an'ny fatra atsimondany ny hôpitaly itosy dia misy ny fahatapahan-jio an'izany hôpitaly zany kanefa de misy marary ao ary misy mihitsy ny marary voan'ny covid izay mila n'ireny concentrateur d'oxygène ireny dia misy ny fahatapahana zany amin'ny lafiny jiro eny amin'ireny faritra zay ataontsika hoe tsy tokony anaovan'ny jirama akilabao mihitsy ireny toerana zay mandray marary reny. Iny moa hitantsika fa raha nisy ny atao hoe ainana foy tamina hoe fahatapahan-jiro ndray mandeha teto amintsika dia mitsangana ny tare général ny jirama hoe tsy hisy intsony zany fa tonga zay ametraka groupe amin'ireny faritra reny kanefa mbola tsy voavazany amin'izao fotoana izao tompoko ka mbola anaovana an'izay antsoavo zay zava-dehibe loatra ny aina ary tsy tokony ataontsika sanatry ny vava kilalao ny fifehezana ny tiritsehatra ny hoe herinaratra ity satria dia miantoka lehibe ny fahaveloman'olona anankiray ny tsy fahatapahan'le jiro amin'ireny faritra zay misy hôpitaly andraisantsika marary reny. Mbola anaovana an'izay antsoavo zay ihany zany ny tompony andraikitra isatrokajiny makasika an'ity jiro ity. Namana Jererandrimbolaina moa sy ny namana faniry rehefa avy eo mbola amelabelatra n'izay tontolo ny jirama zay fa ataoko hoe taridresaka ihanyna eto makasika an'ireo taraina maro samihafa tsy mijanona zay voaray zany amin'ireo mponina eto Antananarivo sy ny manodidina ka mbola ametrahana an'izay hoe aoka mba tsy atao kilalao na ihany koa ataontsika ambany zavatra ny fijerena vahaolana farak'izay aingana ho an'ny olona mampiasa n'ity resaka jiro ity. Ka zay mihitsy le izy satria tena le izy tsisy afenina fa nisy tokantrano no miaina zay fahavoazana eo amin'ny fahatapahan-jiro zay. Io tsy resaka hoe ny vahoaka momba ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsy tratra na hoe ny vahoaka aty amin'ny momba ny foto-kevitra ny fanoherana tsy tratra fa samy tratra daholy de rehefa samy tratra daholo dia tena hoe miaraka miaina an'izay le fahavoazana izany ny fanontaniana zany de zao no averimberin'ny olona hoe tsapan'ny mpitondra ve zao zavatra fangiry firiana iainan'ny vahoaka izao zay ny ray misy mpitondra ve eto amintsika sa ahoana satria zay resahana daholo na sehatrinina de fimenomenomana daholy no eno zany amin'izao fotoana izao. Amaraparanantsika azy ary député Alain Ratsimbazafy inona ny teny hoentinao andravonana an'izay hoe io zany zao le zavatra iainantsika fimenomenomana etsy fimenomenomana eroa ny atao hoe fitiavan-tanindrazana ao anatin'izay misy miteny hoe io koa mila tezaina ny olona amin'izay le hoe fitiavan-tanindrazana zay mifijoroana moa i président Marc Ravalomanana an'izay ny fijoroana amin'ny fitenenana ny zavatra tsy mety sy ny fijoroana hoe tena ilaina manoloana ny toe-javatra miseho zany ilay hoe fijoroana io mantsy tena mavesa-danja le izy be de be ny zavatra fonosana zany ndao ary député. Misy fanontaniana ihany moa ny zavatra napetraka teo namana rina mahakasika ny hoe misy mahatsapa an'izao fahorim-bahoaka izao ihany ve ny eo anivo ny fitondram-panjakana mba misy apahan'olona ve mahatsapa an'izay sa tsy za aloha eto zany de miteny aminao efa manomboka misy miova langazy ange na miova fomba fiteny amin'izao fotoana izao ny mpomba fitondrana teo aloha na tsy teny fotsiny aho hoe ny filohan'ny ny anteny meram-pirenena zao tamin'ny herinandro iny de efa tena nanamarika mihitsy amin'ny hoe tsy zaka ny vahoaka ntsony ty fiakaran'ny vidim-piainana ity zava-tsara ny teny ary napetrany mihitsy hoe na dia
tany amin'ny faritra tsy marozy izy no everina fa anaovan'ny reto parlementaire enquête manokana mahakasika an'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay a dia tsy any tsy mireritsony amin'izao fotoana izao no antony nananganana ny antsony hoe commission d'enquête parlementaire izay anao fanadiadiana mahakasika an'izany hoe fioaran'ny vidinetana sy ny vidim-piainana zany izay zany ny entiko isitomana aminao hoe izahay sy olom-bavam-bahoakany dia mifanerasera kaiky amin'ny vahoaka ary izay mihitsy ny nentin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny nandraisan'ny fitenenana tamin'ny herinandro iny hoe tena efa mikiikika ny vahoaka manoloana nyity fiakaran'ny vidim-piainana ity aiza Andriamatoa prime ministre aiza ny ministre ny varotra sy ny fanjifana manoloana ny famahana an'le olana amin'ity fiakaran'ny vidim-piainana ity aiza ny valonjato zao ny kapokambary any ministère vola sy fitantanam-bola ireo rehetrarehetra ireo dia ataoko hoe manana anjara biriky lehibe amin'ny famahana ny olana eto Madagasikara amin'ity resaka vidim-piainana ity ao zany no afahantsika milaza na manarina amin'izao fotoana izao a fa na dia ny mpomba amin'ny fitondrana aza efa manomboka mampaneno lakilosy satria tena efa ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy a no mizaka n'izay atao hoe olana amin'izay sehatry ny fiakaran'ny vidim-piainana izay vao maly no maly azy ao no nisy atao hoe namana ny antso a mahakasika ny hoe mba resao amin'ny fandarana io mihitsy izay fiakaran'ny vidim-piainana izay fa tena sahirana dia sahirana izay ireny mpianakaviana miatrika ny famelomana ny ankohonanay amin'izao fotoana izao fa dia zarana mahita haniko hoanina ao anatin'ny ray andro kanefa ny vidin'ny vary araky ny resahanao teo dia fa tafiakatra hatrany amin'ny 700 ariary ny kapoka dia atao hoe sakafo ambany foatra ny aina ny isa-tokantrano amin'izao fotoana izao eo moa zany ny zavatra nampitainao teo ny hoe fotoana ny fijoroana tokoa izao ary isika eto anivon'ny fandaharana dia tsy mitsahatra mitondra an'izay hoe fanehoan-kevitra fa fizarana ary fampitana ny zavatra misy amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra misy marina iainany anivon'ny fiarahamonina ny fijoroana dia anisan'ny fandraisana andraikitra lehibe zany eo anivon'ny firenena ary indrindrindrindra mitarika makany amin'ny resaka hoe fitiavan-tanindrazana matotsika sa mijoro eto isanandro miteny ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia azo raisina ho fandraisantsika anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tsikera zay etontsika satria matotsika mitsikera dia manolotra ny fitondram-panjakana zay mpitantana amin'izao fotoana izao tsika amin'ny hoe reto kosa mba jereo fa reto ny olona ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary zay fijoroantsika izay dia hitondrantsika an'izay anjara birika ho amin'ny fitiavan-tanindrazana izay tsy tiantsika ho rendrika ity firenena ity ary tsy tiantsika hopotika ny firenena matotsika mitondra an'izay fanehoan-kevitra zay a tsy tapaka eto amin'ity fandarana miara-mahonjy ity koa dia eto nanaovana antsoavo ho an'ny manam-panahy ho an'ny manana fahendrena ho an'ny manam-pahaizana rehetra izay eto amin'ny tany sy ny firenena andao hifanometanantsika hitady vahaolana ho an'ity firenena ity a ary ao anatin'ny atao hoe dinidiniky ambany tafitrano eo ambonin'ny latabatra boribory no entintsika ny hevitra ahafahana mba mijery izay asosy atsara ny firenena koa dia isaorana moatsika zany na nanjoy tsy tapaka ny fandarana miara-manonja ary atao hoe ny anjarako no maraparana amin'izao fotoana izao fa ireo namana hafa kosa dia mbola hitondra ny fanehoan-kevitra sy hitondra ireo zavatra tsara fantaritsika atao anatin'ity fandarana miara-manonja androany ity koa dia mametraka ny atao hoe veloma finaritra ho antsika izay nanaraka ny fandarana teto zany a tamin'ity alatsinainy fa 17 ny volana febroary 2024 ity misaotranao namanarina ny fampitafa tamiko teto amin'ny fandarana eny ary ianao ny isaoranao ihany koa depute Alairatsimbazafy nitondranyizay famakavakana sy fanazavana maro lafy izay tsy maintsy atao ny fanazavana ohatran'izany satria tena misy amintsika no tsy maraka tena izy zany ao anatin'izay le hoe fiainam-pirenena izay ny fiainam-pirenena tompoka dia tsy mandeha routine any amin'ny mozika misy an'izany hoe rehefa mitendry mozika ianao dia tsy manaraka an'le solfezy
na tsy manaraka n'le solfage zay voasoratra ny mpamorona fa manao routine. Inona ny dikan'ny routine? Itsindalana fotsiny. Ka ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny malagasy tsy azo atao routine fa mila tena hoe lamina mipetraka tsara. Ary ny lamina voalohany dia ny lalam-panorenana, ino ny tondrozotra, ino ny tokony arahana. Kanefa ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fanajana azy amin'ny tsipriany, tsy araka izay hoe fanajana amin'ny tsiprian'izay raha ny fandehan'ny lalàna fototra na lalam-panorenana zany eto amintsika. Ny tokony anaja azy voalohany dia ny mpitondra, satria ny mpitondrany no ray aman-dreny, izy no modely ary nanao fianianana izy. Fianianana dia koa moa hoe veloramo tena nampiasain'ny zareo iny, fa ohatrany hoe fanakaikaiky le hoe mianina sy ny hoe velorano fa ho an'ny bahay ny malagasy no mahafantatra tsara an'izay fa na izany na zany dia atao hoe fanekena, finiavana, anaiky. Izay voasoratra izay angano no hoentintsika manazava azy, kanefa tsy arakarak'izay ny zavatra amin'izao. Ka rehefa any amin'ny fotoana mihitsy no tsy mety dia inona moa no hoe zavatra ho vokatra tsara ho hitantsika eo, fa dia eny an'elanelany ihany miditsy ty pasohana indray, ty vahaolana tselikatsyndray sy ny sisa dia lasa aty amin'ilay vahoaka le izy no miatraika na inona atao hoe fehezahany sasany any ambadibady ihany zany ipasipaso-dresaka ao anatin'izay fiainan'ny malagasy izay. Fa hiditra ny namana fanira zafimanantany iaraka amin'ny solombavambahoaka Hajery Randrebolaina izay voafito ao amin'ny distrikany Avaradrano iaraka amin'izy ireo isika. Fa mandra patonga izay aloha dia tsidika ihany zany ny teny amin'izao hoe ity resaka lalana ity ihany koa dia asanareo raha mba mahatsapa fa tena manomboka misimba indray ny lalana amin'izao fotoana izao. Miasimba na ny lalam-pirenena io, leo resandrareo moa zay rehefa avy eo, na ny lalana ty anaty tanàna io dia misimba, satria maninona avy ny orana dia simba ny lalana. Ary ny amin'ny toerana sasany dia misy ny hoe fanaovana tipitopy, tsisy roa volana akory dia efa lavaka indray. Inona ary dia izany ve tsy volariana fotsiny? Aiza ny fanaraha-maso, aiza ny tompona andraikitra manoloana an'izay rehetrarehetra izay, satria efa naverimberitsika foana hoe tsy mipetraka raha ny tokony izy ihany koa ny fanaraha-maso. Ary iza no araha-maso? Misy olona voatokana aveo araha-maso, dia misy modiana fanina. Zay zany lay fanamariana, ka dia anjarantsika no misaintsaina tsara n'lay raharaha. Fa eto anao namana faniry Razafimanantany, misy ny famakafakana izay anohizana ny fandarana ho avy eo ihany koa ny député Jery Randrebolaina omenana roa avy hatrany arany sehatra. Eny ary dia misaotra Rina, dia misaotra ny solombavambahoaka Alain Ratsimazafy nitondra an'izay fanadihadiana sy fanomezam-baovao tsara ho fantatra ary faneho-kevitra nambarany teo izay. Rina ny raramo dia mandroso ihany fa anaovantsika tsetsatsetsatsalitra ihany Rina, satria ny resaka lalana ianao dia eto izany tsika dia miteny amin'ireo mpampiasa lalana zay avy aty Nosy aty, Nosy Be misy sapanana makany angarangarana, misy le raha tomobile kely zany aza mitsofoka amin'iny lalana iny mihitsy. Aloha dia efa tonga dia teny antsika fa dobo tsy afaka ao, raha tomobile kely tena tonga dia tsy afaka ao, satria rano be tokotokony vao mitsofoka amin'ny trano 5 eo zany hatraty amin'ny fiangonana VKFM hatrany zany vao tapitra zay hoe lavaka sy rano be etsy lalana Nosy-Patrana izay zany avy aty amin'ny trano 5, rano be, tena rano be araka ny teneniko amintsika teo. Ary lavaka mihitsy moa zany mijaly le ponina amin'iny faritra iny. Efa ela moa izy io fa asa hoe iza tokony andraikindraikitra zany, commune ve sa ny fanjakana ve sa endrasana an'iza, fa zay ny tenentsika hoe raha fiarakodia madinika aza mitsofoka eny amin'iny lalana iny fa sahiranao dia mitarika embouteillage, fa ny fiarakodia vaventy zany no samy mitsofoka any amin'iny lalana iny amin'izao tsika miteny zao vokatra zay hoe lalan-dratsy fisiany rano zay miandrona eo amin'izany toeran'izany tsisy nanamboatra moa le izy, anaovantsika tsetsatsetsatsyatra zay. Fa eto tsika zany dia miaraba ny solombavambahoaka ny Madagasikara Jery Randrebolaina. Mianabanao Andriamatoa solombavambahoaka tafaradalana eto indray tsika androany. Ya faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka zao fandarana miara-manonja izao.
indrindraindrindra miarahaba ny vahoakana vakatrano rehetra zay miaino ihany koa ty fandarana miara-manao ty satria dia mangataka foana areo ny atao kokoa dia ataoko kokoa faobe aho an'ny vahoakana vakatrano tsy akanavaka. Marina tokoa namana faniry fa vaovao indray ny herinandro be dia be ny vaovao tsara ho fantatra indrindraindrindra ny zavatra misy nandritry ny herinandro efa notanisainao teo ihany koa. Natsidika tao ny atao hoe resaka lalana alohan'ny dirantsika amin'izay nga manamana faniry dia tehiteny kely aho hoe anoy an'le resaka ty atao hoe valana retina zay tena mamely eto amin'ny ty firenentsika ty amin'izao fotoana izao satria dia ny tena koa dia mahazo antso maromaro avy any amin'ireny faritra ivelana Antananarivo ireny raha tsy teny hoe Antany Fotsina Atsirabe, Anjozorobe, iny amin'ny faritra Manjakandriana, Ambohitrandriamanitra iny aty Matasoratra rehetra ty misy olona mahafantatra ny tena be dia be eo varatra Talata amin'ny Vononondry distrikta Ambohidratrimo moa zany iny amin'ny Salemaka rehetrarehetra iny dia miantso vonjy mihitsy raha zay ny azo ilazana anazy sanatria tsy tena hoe anelitsao ny tena milaza an'izany eto fa tena le antsoantso ny olona no entina ambara mba ho isy ho eny koa satria mety tsy fantatry ny fanjakana ny fisiany zavatra zany zavatra rehetrarehetra zany satria ny zavatra fantatry ny olona any amin'ireny toeran'ireny any ambanivohitra reny dia hoe tazo mahery dia rehefa manontany ianao ahoana ny fipoitran'le tsy maheno fofony zay dia tsy maheno tsirokanina zay dia ohatran'izay ka ho ananga mba tsy tazo mahery tsony ny zavatra ohatran'izay fa raha zay hoe tsy maheno fofokanina sy tsy maheno tsirokanina zay efa le aretina zay miela eto amintsika ny coronavirus zany eto ny tianao tenenina ka manao antso avo ihany ao ny fitondram-panjakana hoe aiza ho aiza amin'ny fandreantana ny fanjakana amin'ity resaka geste barrière ty aiza ho aiza ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny hoe fomba edivana an'ireny any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra any fa any zany dia tena hoe tsisy mihaino fa dia tena hoe miaina miady rery zany reo atao hoe vahoaka any ambanivohitra ireo miady rery le olona ataontsika ny ambanin'ny ravikazo any be dia be ihany koa mety hoe tsy fantatra ve mety hoe maty sy ny rehetrarehetra tsy anjarako moa satria tsy manana hoe porofo zany ahafahana amin'ny resaka an'izany fa ny afaka tantaraina fotsiny dia ny hoe miely any amin'ny tontolo ambanivohitra any ty valana rehetra ty amin'izao fotoana izao namana faniry. Mikasika an'izay indrindra angatantsika namana teknisiana angamba député Gérard Ndrembolaina aloha amoka ny antotanisa zany tamin'ny farany herinandro teo. Ity moa antotanisa zay hoe avoaka ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera fa rehefa mare ny fanazavana tahakan'izany tsika député Gérard Ndrembolaina sy ny antson'ny vahoaka dia indraindray ohatra ny mandiso ihany ny antotanisa zay mivoaka zany. Ity zany dia ahitantsika ny hoe 250 maty manodididina eo foana zany raha ny zava-misy ny forme grave dia 420. Izy ity dia tamin'ny 9 volana janoary ka hatramin'ny 14 ny volana janoary zay antotanisa izay ary raha nisaky ny faritra dia matanjaka zany hoe covid-19 ato Analamanga lasa épicentre zany Alamanga satria hitantsika amin'izao amin'ny Manarivony dia eo zany ny aty Matsiatra ambony dia aty izy aty Diana ty anankiray izay azo lasaina fe matanjaka be ty dia vakana karatra koa ao anatin'izay mavesatra dia mavesatra ny tany reo atratran'izay covid-19 izay. Ny vaksiny angambany député Gérard Ndrembolaina fa tamin'ny fanombohantsika dia efa niezaka ihany mitondra zany fa raha efa vonina ilay fanazavana ihany koa zany zay avy amin'ny ministera dia ho alefantsika angamba izy ity député Gérard Ndrembolaina satria efa namaly zany ny avy eo anivon'ny Académie nationale de médecine zany mahakasika indrindra ito hitantsika ito zany tamin'ny 14 volana janoary kay zany efa nivoaka ny taratasy avy any amin'ny nivon'ny Académie nationale de médecine zany. Ity moa zany dia directive sur les dose additionnelle zany hoe fanampy ireo faritra zany amin'ity resaka vaksiny ity fa no amafisiny ao anatin'izay député Gérard Ndrembolaina zany dia hoe ny dose additionnelle ozy izy na dose boost dia dose ampiarina zany ho an'ireo zay efa nanao vaksiny voalohany ka nahavitan'izany tsaka ny sandavana zany dia misy ny fepetra sy ny zavatra tsara fantatra ka
dimy volana taoriny ny fahavitany ara-dalàna an'ilay dozy na le fatra zay natao zany. Zay zany a vo afaka manao anty dozy boost ty na dozy additionnel ty zany a isika zany. Raha ohatra zany tsika navita fatra roa na deuxième dose tamin'ny AstraZeneca, tamin'ny Pfizer, tamin'ny Sinopharm, dia zay zany le dose boost na dose additionnel zany a dia troisième dose zany. Fa raha Janssen l izy a de mitejerirandrem-bolaina dia deuxième dose zany satria ny dose ray moa zany a ho an'ny Janssen zany. De ny fanazavany eo anivon'ny Académie nationale de médecine zay eto Madagasikara zay nanome an'izay hoe fampahafantarana sy nanome an'izay toromarika zay de ny aminy hoe ny entsikeliny zany a raha ohatra zany a misy olona zany a zay nanao zany a vaksiny dose voalohany izy a nanao vaksiny Janssen dia afaka izy zany a manao an'izay dose faharoa amin'ny alalan'ny Pfizer. Zay zany resany aty. Elle pourra ozy izy a recevoir en dose additionnelle une dose du vaccin Pfizer. Zay zany izy. Raha ohatra indray zany a ka misy olona zay efa nanao vaksiny zay dose roa tamin'ny alalan'ny vaksiny Covishield na AstraZeneca dia afaka mandray an'izay dose additionnelle zay zany izy a amin'ny alalan'ny dose ny vaccin mitovy amin'io ihany, zany hoe ny AstraZeneca zany na ny vaksiny Pfizer. Zay zany. Ho an'ny nanao AstraZeneca sy ny Covishield zany a dia ny dose additionnelle na dose boost zany a dia ny Pfizer sy ny AstraZeneca zany a no azo anaovana an'le tsindrona fatra fahatelo. Ary ho an'ireo zay nandray nanao ny vaksiny dose roa zany tamin'ny Pfizer zany dia afaka mandray zany izy amin'ny alalan'ny Pfizer ihany zany aty amin'ny zay dose additionnelle na dose boost zay. Ataontsika fanamarihana zay satria inona lasatsika ny Janssen laso Janssen moa laso jerevantsika vetivetika ato raha tsy diso afaka manao Pfizer ihany koa ny nanao Janssen. Janssen efa le vakitsika hatramin'ny voalohany teo ka ny Janssen zany a de afaka manao zay amin'ny alalan'ny Pfizer. Zay zany ho an'ny Janssen zany zay. Zay zany le vaksiny efatra satria ny vaksiny eto amintsika moa zany de AstraZeneca, de Sinopharm, de ny Janssen, de ny Pfizer zany. De reo aloha zany ny recommandation, reo ny directive zany sy toromarika samihafa zany. Fa ny tena ao anatin'izay moa zany dia lay hoe 10 volana taorina anaovana an'le vaksiny zay zany no hiatrehana an'izay rehetrarehetra zay député Jerirandrem-Bolaina. Itsika teto de tsy nitsahatra nanentana ny resaka vaksiny satria tsika de mieritreritra hoe io aloha ny lalatokana sy vahaolana ahafahana mampitombo ny hery fiarovana, tsy hoe tsy ho tratran'ny Covid-19 mihitsy fa tena ambany be zany risque amin'le Covid-19 amin'le forme grave sy lay hoe mety hidirana hôpitaly. De ny témoignena moa izy teo efa nitenentsika teto hoe efa nisy nanao témoignage izy maromaro zany fa nisan'ny sombon'izay député Jerirandrem-Bolaina. Ya navoaka teo moa ny resaka hoe atontanisa zany tamin'ity herinandro ty tamin'ny herinandro iny dia zavatra manahirana manko de atao hoe ny olona afaka nanao testa sy teny village voaray ihany zany reny atao hoe atontanisa ny voaka ireny. Fa ny any amin'ny atao hoe tsy manantona dokotera na atao hoe tsy manana fahafahana amin'izay manantona dokotera nanao testa zay izy de be de be zany izy ireny no mandehandeha any anivon'ny olona rehetrarehetra any na manafanidika. Zay zavatra no tiana anairana fitondram-panjakana hoe aiza ho aiza le fanentanana an'le vahoaka malagasy ahafahantsika miady aty valana retiny ity zany satria raha ny teo aloha dia nisy natao hoe fizarana kasibosy maimaimpona. Teo ihany koa ny hoe fanentanana ny olona na voaka mihitsy le mpitandro filaminana zay olona tsy manao kasibosy de ejehana saziana atao mamafalala sy rehetrarehetra. Fa ity de zavatra mahavarina na mana fanitry satria tsy isy tsony zay fanentanana zay fa de hoe antotanisana voaka dia misy fotsiny filazana hoe miparitaka eto amintsika le valana retina fa tsy misy mihitsy zany fandraisana ndraikitra hoe ahoana ny fomba hiadivantsika ty valana retiny ity. Indrindra zany raha atao hoe any amin'ty tsy fahalalany atao hoe any ambanivohitra hoe inona marina le atao hoe valana retina miely any ambanivohitra rehetrarehetra any inona ny arovan'ny tena, inona zany no atao hoe azo anentanana an'izy ireny zany mba ahafahan'izy ireny atao hoe tsy mamparitaka tsony io valana retina io any amin'ny tontolo ambanivohitra any. De eto tsika moa na manafaniry atao hoe tsy mitsahatra zany eto amin'ity miara-manonjy ity satria tsika dia miaino vahoaka malagasy ary miaro ireo vahoaka malagasy ireo ihany koa indrindra ihany koa hoe inona ny fomba ahafahantsika
manetana zany mba hahafahandreo vahoaka malagasy reo zany mandray ny andraiky ny koa eny am'izay toerana misy azy retrarehetra satria raha mifanjakana zany no andrasana am'izao fotoana zao dia tsy hita mihitsy atao hoe ny fandraisana fepetra zany na fandraisana anjara zany sy andraikitra amin'ny hoe mpitondra anazy zay satria tadidio tsara fa ny mpitondra na ny gouvernemanta na ny premier ministre dia tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra miseho amin'ny firenena ohatran'izao indrindraindrindra fisinyity valana aretina ity zay atao hoe valana aretina tena mamodoza mamono olona ary indrindraindrindra hoe mbola tsy tena ahitana fanafody amin'izao fotoana zao afa-tsy ny hoe fanaovana vaksiny ihany ka eto zany dia manetana ny vahoaka rehetra hoe ianareo rehetrarehetra na any ambanivohitra raha misy an'ireny CSB reny any misy an'ireny CSB2 reny any tsara manantona an'izy ireny nareo dia manontany zay tompona andraikitra aleo manao vaksiny le olona io ihany aloha fanefitra voalohany io ihany ny afahantsika miaro tena araka ny tenen'ny namana fanify teo hoe i vaksiny ihany no ahafahana zany satria efa voapirofo zany efa misy nijoro vavolombelona ny teny an'izany hoe fanaovana vaksiny ihany no ahafahantsika zany miaro sy mitandrina ny tenatsika tsy hoe tsy voy ianao fa mbo maivamaivana zany ny atao hoe izy ny fiatraikan'izay aretin'izay amin'ny vatanao raha ohatra ianao ka nanao vaksiny. Zay ny resaka tontolon'ny Covid-19 satria tsika moa tsy maintsy miresaka an'izany foana député Jerry no ny antony manokana hoe tena mamela mafy izy ity dia andraikitritsika zany satria tsika tsy hoe mpanohatra mitondra an'izay hoe tsikerana ny zavatra tsy mity zay fa dia adidy eo amin'ny fiarahamonina zany dia efa nandrososokevitra maro be tsika ny amin'ny hoe idio ny sisy tany ampiaro ny geste barrière omeo kasibosy maimaimpona ny vahoaka ataovy ny vaksiny sy ny sisa fa zao moa zany le izy vao miazakazaka amin'izay ny fitondram-panjakana na manaiky ary izy tsy miteny amin'ny fomba ofisialy resy lahatra zay fa miodikodiny eo ihany tia moa zany tsy azo idivirana intsony député Jerry Randriambolaina ary isaorantsika ny teo anivo ny Académie nationale de médecine de Madagascar zany zay no nanome an'izay directive tamin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana janoary zay tokony ho fantatry ny rehetra mahakasika indrindra ho an'ireo dose booster zany na hoe additionnel fanampiny zany mba ahafahantsika mampitomba le fiarovana zany dikan'izany rehetrarehetra izany fa député Jerry mbola resaka jeramantsika rehefa aveo fa alohan'ny idirantsika ny tena adevitra ny raharaham-pirenena heverina fa manakambary ianao satria ny vaovao samihafa zay mandeha be amin'izao fotoana zao dia voamaika potika ny lalana ianao moa anisan'ny mpikirakira sy anisan'ny mahafantatra zay fitetezana ny Madagasikara zay mampiasa ny lalana ihany koa indrindraindrindra amin'ny lalam-pirenena dia misy fiotsahana any amin'ny retour national fahafito any ny RN2 moa zany efa tsy resahana ntsony ny RN6 moa zany ny ampy ny fangalarana bizo dia ny RN4 ihany koa raha ny vaovao fantatra simba tanteraka raha ny eny amin'ny lalana samihafa eny zany misy ampahandalana simba zany sy tapaka zany maromaro any zava-misy akoatran'ireo hoe tokony isy ny fikojakojana kanefa moa tsy hita taratra zay fikojakojana ny lalam-pirenena sy reo lalana zay eny anivo ny commune samihafa eny dia ao anatin'ny orana nefa zao ambatondrazaka hitantsika teo député Jerry Randriambolaina raha ny vaovao samihafa dia hoe atao anatin'ilay lalana zay lazaina fa amboarina zany dia misy ampahandalana zany zay tena mandrevo tanteraka ny fotaka ny atia nena fahaenina sy fahadimy dia mbola ady mafy mihitsy mahazo an'ireo avoaka amin'izao fotoana zao ary maty andalana reo vokatra zany indrindraindrindra reo biby fiompy zany zay tsy tafavoaka any amin'ny lalana samihafa any dia zany angamba no andomoantsika ny adevitra député Jerry Randriambolaina eo amin'ny sehatra nasionaly zay tena marina mihitsy zany na manafalitra satria raha ny zavatra eno sy hita ihany koa indrindraindrindra ny tena koa miserasera amin'ireo mpitatitra reo ihany reo taxi borosy reo ary ny tena moa dia atao anivon'ny resaka fitaterana ihany koa amin'ny resaka location na tomobile reny zany dia mahita sy mahafantatra tsara ny hoe simba daholo ny lalana amin'izao fotoana zao indrindraindrindra ny route nationale ary ataoko hoe ny akaiky indrindra dia ataontsika hoe eto Antananarivo renivohitra raha ataontsika fotsiny hoe eo amin'ny rond-point Shell eo bypass eo zao ny akaiky TV plus iny ny Jovena TV plus de Shell eo amin'ny sapanana ho an'ny Avoloa sy mankaty bypass iny zany dia mahita zay faratsin-dalana zay tsika eo amin'ny rond-point io eo ihany koa ny kaikaiky ny andeha ery efa misy lavaka ihany koa ampovoan'ny arabe
eo amin'ny pont ny atao hoe Jovena fisandratana io indrindraindrindra ihany ko ery am'le fanaovana pneu ery Ambohimankakely zany eo am'le voandro camion zay nanao lalana reo na manafaniry tsy fantatry hoe reny olona nanao an'ireny lalana ireny ve manimba ny ataony manamboatra avy izy de manimba ve sa misy tokony hoe fanamboarana ihany tokony ataon'izy ireny rehefa vita n'le lalana amboarina zany tamin'ny nanao ny rocadimo zany tiako ambary eto tiako tena zany hoe le eto amintsika zany le fanaraha-maso ve no tsy ampy sa le ento manana mihitsy tsy misy na manafaniry sa le fandraisana andraikitry ny atao hoe tompona andraikitra ny vatana fa raha za aloha raha fahalalako an'le izy dia tsy ny ministra ny tsy teanao fa le vola entina mikojakoja na entina manamboatra an'izy ireny no fahalalako anao azy tsy misy na tsy ampy eo amin'ny anivon'ny fitondram-panjakana dia tsy afaka manao re ministra eny ary zay moa zavatra mahavariana hoe menimenina mafy ny filoham-pirenena nanao ny atao hoe conseil des ministres tamin'ny farany teo hoe aiza ministra tsy mandray andraikitra tsy mandray anjara nefa fahalalako an'izy ireny na manafaniry dia tsy hitan'izy ireny ny atao matoa izy tsy manakambara tsy fantany inona ny ataony satria noentina anaovana ny asa tokony ataony mety tsy misy eo ampelantanany na ihany koa hoe tsy hainy ve no manao an'le zavatra zay moa fanontaniana mipetraka ihany fa tsy hoe ny tenako ny anakena zay zavatra rehefa ny tiako tenenina fotsiny de ny hoe aiza ho aiza mifandraisana andraikitra ireo ministra ireo zany am'ireny zavatra simba ireny na am'ireny foto-drafitrasa tsy vita ireny satria tsy manamboatra foana na mamorona foana no tokony atao fa mikojakojana koa zany no tena zava-dehibe satria reny zavatra vitan'ny fitondrana teo aloha rehetrarehetra ireny dia tokony hokajakojain'ny fanjakana zay mifandimby eo satria anisan'ny masoan'ny vahoaka izy ireny anisan'ny tena filan'ny vahoaka ihany koa izy ireny fa tsy hoe anao foto-drafitrasa vaovao anao de potehina tanteraka ny nataony teo aloha zay zany fanontaniana apetraka ihany koa hoe misy marona ve ny atao hoe fifandimbiasam-pahefany eto amin'ity fireneny ity satria azo porofona amin'ireny foto-drafitrasa nataon'ny fitondrana teo aloha ireny zany hoe misy valerany amin'izy ireny zareo ve izy ireny sa manahoana fa hoanahy manokana aloha de tena filan'ny vahoaka malagasy izy ireny na any amin'ny faritra na eto andrenivohitra na eny ny atao hoe eny amin'ny tontolo iainan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra eny zany na manafaniry izay lalan'izay moa zany satria ny olana manko zany tamin'ny erotaona député Géry Molaina dia tokony isy ny fikojakojana samy hafa kanefa moa zany de nisy an'ilay hoe fampitsarana zany am'ireo fanatanterahana ny asa ary tsy nahazo an'ireo vola tokony hosotrahany zany reo entreprise zay nahazo ny tsenan'asa teo amin'ny fikojakojana lalina na ny fond routier zany dia olana zay satria ny mibaby am'izay de ny vahoaka malagasy rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao de mazava tsara misy le fanontaniana napetraka de Géry Molaina teo ny amin'ny hoe aiza le fandraisana andraikitra le fanjakana satria samy nahatsiarytsika fa ny lalana de anisan'ny lalan-dra zay mampiaina ny tontolo ara-toekarena ary ity lalana ity de nitondrantsika fanamariana misy ny amin'ny hoe misy vola natokana ho an'izany eo anatin'ny kitapom-bolam-panjakana fa rehefa tena mijerytsika ny amin'ilay hoe zay zany manko le lazain'le fitondram-panjakana tena miasa izy de manao pavé izy de manao pôsipera na lalam-pirenena kanefa isika de tena tsy mahita taratra an'izay mihitsy rehefa tonga ohatran'izao satria izao manko ny fomba hitsapana na hitestena zay hoe manahoana ny lalana eto Madagasikara zay nge ny anton'ireo vola zay napetraka ao anatin'ny hoe misy famatsim-bola hikojakojana ny lalana indrindrandrindra lalam-pirenena satria iny dia mamoaka ny vokatra sy famezivezen'ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara de rehefa mijery zany tsika ny amin'ny hoe tsy ampy ny fikojakojana ny lalam-pirenena nefa misy ny vola am'izany dia tsy olo-kafa akory ny député Géry Molaina no tongavany adevitra am'izany fa ny fitondram-panjakana zay mifehy ny tontolo ara-toekarena sy manana zay fahafahana manao déblocage ndreo vola samy hafa na eo anivony trésor zany na ny financement zay iarahana andreo mpamatsy vola ny vaovao samy hafa rentsika manko am'izao fotoana izao de ny hoe ny
saika ny sehatra hita maso amin'le goudron ny tapaka samihafa fa reo zay lalana nampikaikaiky hatram'izay lalana secondaire de vao mainka milavaka amin'izao fotoana izao ary efa misy moa mandefa ny sary am'izany hoe reto any amin'ny faritra samihafa zany de eo ny anairantsikilisy manina fa misy minisitra tompon'andraikitra napetraky ny fitondram-panjakana efa nivoatsaikina fampirina zay minisitra zay satria teo aloha de natambatra tamin'ny fanajariana ny tany lay travaux publics zao amitokana le travaux publics fa raha mijery zany tsika de ohatrany mbola solution tsotsotra ihany le hitany eo anivon'ny travaux publics de hoe tahakan'le tany miotsaka tany amin'ny RN6 angamby iny resantsika tany Antsoia de nitotofana kely fotsiny teo le izy tsy manana vahaolona tena hoe hanao lalana hanao fikojakojana tsara le fitondram-panjakana tahakan'izay hitantsika any amin'iny lalam-pirenena fahafito iny ihany koa zany maro de maro izy am'izao fotoana zao ary zay ale rehetrarehetra ho an'ny eto Madagasikara teny député Jerry teo moa zany ny ainy avaradrano fa raha mijery tsika ohatra député Jerry koa mbola avaradrano eo zay resako zay nitenenao manko le mivoaka avy ten'le fanotofana lalana zany aty sapana bihitsy fa rehefa mandrosondroso aloloha de samy malala ny rehetra hoe misy am'lay dépôt ngezabe ny Olsim zay mahazatra ndrehetra fa lalana kely ny hatrany Ambodivoary hatrany Ambodivoary fa tsy fikarakarana an'izy de efa manasasaka ny lalana am'izao fotoana zao le lalan-dratsy eo am'izany fivoahany eo amin'ny dépôt ny Olsim zany ary ao anaty rano efa mandavaka be tsika tenena am'izay zany de hoe lalam-pirenena reny ny lalam-pirenena de ny fitondram-panjakana no mikojakojan'izany fa hafa akory ny aty anivon'ny commune sy ny toerana samihafa aty de zay le tiatsika resahana zany hoe ny hita masotsika aloha manodidina zay resahana zay fa ny fijalian'ny vahoaka député Jerry satria nisy fiatraikany le izy raha narentsika ny hoe any Afaratsio na ambanivohitra samihafa any marentsika ny any Ambositra marentsika ambanivohitra ny tiatsika tenenana zany fa raisitsika fotsiny le distrika samihafa marentsika ny etsy arivony mamy sy ny rehetrarehetra na ny aty Malalan'olo zay efa saika mahazatra Antsorobe indrindrandrindra RN3 tena tsisy mijery saika voaresaka foana ny RN9 zany iny makany arivo mamo akantsoro manodidiny ny RN2 iny Tomasiny iny ny RN4 aty Mahajanga ny RN5 any Sonerano vongo jusqu'à Maroantsaitra ny RN5 aty Atsiranana aty zany ny aty amin'ny RN6 de mahazo anantsy hoe fa le RN3 RN7 moa zany mazava ho azy aty antsika le RN3 député Jerry voaingana enao ny tany fantatry ny fitondram-panjakana ve zany devoir sy asa be zany fa le izy moa zany le fitondram-panjakana de le téléphérique député Jerry mamaky azy ka raha reo vola be ny eritreretana fa na nindramina tamin'ny téléphérique 151 millions d'euros reo zany hoe 3000 milliards de FMG nalefa taty amin'ny lalana na mba nieritreritra am'izay eventsika député Jerry fa mba tsaratsara ny lalana ary tsy hitokana lalana Andriamatoa Filoha tsy hitokana lalana pavé 800 na 500 na 600 mètres enao na 1 kilometatra fa mety mba hitokana lalana mba kilometatra maromaro rehefa mba nisy an'izany vola be ohatran'izany zay zany le hoe capacité de négociation na samihafa ny fitondrana teo aloha mihitsy indrindra fitondrana Marc Ravalomanina sy izao en'ny mpitondrana zao député Jerry Randriambolainy ina io ge namana faniry tsy hoe teniteny foana tsika fa tena zavatra misy no tantarainy eto ary za moa de tsy afenina fa mifampiresaka amin'ny solombavambahoaka ny Anjorobe foana ny tenako hoe ianao anatin'ny fitondrana manona fitondrana za hoe izy mifandraisana andraikitra fitondrana zany amin'iny RN3 iny satria de tena anisan'ny tena potika io lalana io kanefa io lalana io de anisan'ny tena mamoka bary any amin'ny faritra Anjorobe iny Mangamila iny Betatao sy ny rehetrarehetra iny tena mamoka bary ary mamatsy an'Antananarivo renivohitra mihitsy ihany koa raha tsy teny fotsiny koa resaka charbon koa de saika avao daholo zany ny charbon mamatsy an'Antananarivo ihany koa akoatra ny akaikikaiky iny moa ny ambatomano sy rehetrarehetra raha tsy resaka koa tsika hoe ny trondro koa de be ny avany zany ka re zavatra ire zany no tokony ho jerevana fanjakana satria anisan'ny mamaolana ny re zavatra iny tsy le fanamboarana an'le lalana fotsiny fa le famatsinana Antananarivo renivohitra amin'ny resaka ara-tsakafo amin'ny vokatra rehetrarehetra miakatra any zany de tokony ho jerevana manokana ka zany rehetrarehetra zany tokony ho fantatry fanjakana hoe aiza marina ny tena laram-pameana faniry hoe raha reny ataontsika hoe ny RN4 44 ny RN3 reny zany anisan'ny mamatsy an'Antananarivo ohatray koa ny arivo mamy sy ny Manalalondo iny de reny koa anisan'ny mamatsy varana Antananarivo ka eto ny tena de tena tehiteny hoe
rehefa manao zavatra ny fitondram-panjakana dia tokony manao fanadihadiana ihany aloha ary indrindraindrindra misy atao hoe raha hitondra fanjakana zany ianao dia mahafantatra hoe inona marina ny tena filanin'ny vahoaka, inona ny tena marary ny vahoaka, dia ireny zany no tsara hovahana aloha sy hoe tsara ho jerena zany a mialoha zany a zay ianao vao mieritreritra zavatra hafa satria raha ny zavatra iaina amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny namana faniry tena anisan'ny tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka zany hoe tena tsy fahampiany sakafo zany nohanina eo ihany koa resaka hoe tsy fananana asa reo zavatra reny esany anisany hoe miteraka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana satria rehefa tsy misy hohaninao na ny tena zao raha tsy manako hohanina mivady aman-janaka saotra zany mety mandeha manao ny tsy faonao ihany ny tena moa atao hoe anisany hoe atao hoe napetraka ny vahoaka zany isy olo tena vahoaka dia tsy maintsy amin'itony sehatra miara-manonto itony satria raha amin'ny emperam-pirenena dia efa tenenina foana hoe raha mifandraisam-pitenenana eo dia tsy ampy hitondrana ny etaeta amin'ny vahoaka sy marary amin'ny vahoaka amina distrika anankiray na amina fokotany anankiray fotsiny ka dia tsy voatantaro zany zavatra zany hoe tia ny marary amin'ny vahoaka fa tsara ihany enona indrindra ho anareo mpitondra mba mieno an'itony fandarana miara-manonjy itony mba ahitanareo vahaolana ahalalànareo ny zavatra tokony atao satria izahay ny tena miserasera ny vahoaka fa raha manisitra zany na irahanao midina eny ambanivohitra na irahanao miditra eny hitsokahan'ny olona ireny satria ireny tsy samy mandeha rery raha midina eny na manafaniry fa tsy maintsy miaraka amin'ny mpiambina azy manokana dia atahoran'ny olona zany ianao raha hidina eny ambanivohitra isy sambotra ve ty zay sa isy ianao an'izao ka aleo ihany koa mba manaraka ny atao hoe lalàna misy atao amin'ny tany sy ny firenena hoe ny solom-bavam-bahoaka no tompona andraikitra voalohany miaraka ny ben'ny tanàna eny ambanivohitra eny amin'ny tontolon'ny commune sy ny distrika eny dia ireny mitondra ny tatitra ny anivon'ny gouvernemanta dia izay ny gouvernemanta vao manao ny asa hoe ity zany ny tatitra tonga ty zany ny tena marany amin'ny vahoaka amin'izay mba fantatra reo hoe zao marina ny tokony atao mba hahafahana manavitra ty fireneny ity ny lalana resantsika izay ihany ohatra tena ohatra tsotra n raisitsika deputé Jerry satria anisany nahazoantsika vaovao zany ny hoe vagnandrano be fotaka atsimo zany lalana enina amin'ny 300 kilometatra 3 andro manao azy enina amin'ny 300 kilometatra dia tsapatsika amin'izany zay manko no hitsarana an'le hoe tena miasa le fitondram-panjakana manao fotodrafitrasa zay nge le nitenenina foana hatramin'izay deputé Jerry hoe tsy io pavé kely io zay ny commune mpanao an'izany pavé zany amin'ny ankapobeny dia zao moa izy hoe nomena asa tataka zany reo gouverneur-paritra zany hoe mila mahavita amin'izay hoe 10 kilometatra isa-taona zay mihodina ao anatina distrika amina commune maromaro zany zay no tsinjaraina amina distrika ao anatin'ilay faritra zany fa le tena fotodrafitrasa goavana le miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina raha raisitsika izay ohatra hoe vangain-drano be fotaka atsimo zany enina amin'ny 300 kilometatra ao anatin'ny 3 andro raha ny fitarainan'ireo vahoaka ny toerana tena zava-doza zany deputé Jerry satria dia mitarika fiakarany vidim-piainana zany ary zay ny tena tokony hitsarana ny fitondram-panjakana hoe any nge le fotodrafitrasa resahany io le fotodrafitrasa le tena le mipakany amin'ny vahoaka fa tsy le fotodrafitrasa lay zavatra kely le mety hoe hampanaitaitra fotsiny na mety hoe aminonafo ka entina ilazana fa miasa le fitondram-panjakana dia lalana 20 kilometatra lalana 2 kilometatra ary indraindray araha izy deputé Jerry dia zao lalana anaorinasa no tokana amin'ny filoham-pirenena tahaka ny star tsy mampanina antsika nge ny resahana amin'izany anaorinasa privé no tokanana dia reny no ase hoe misy asa amin'ny fitondram-panjakana ny 3P sy ny sisa miara-miasa tsy mampanina zany fa amina tranga ohatran'izao zao zany tsika dia afaka manamarika tsara hoe le fotodrafitrasa resan'le fitondram-panjakana dia tsy any am'le tena filany vahoaka le izy fa fotodrafitrasa manampy maso fotsiny le izy saingitraingitra mba entina ilazana zany ety anivon'ny fiarahamonina hoe tena manao le fanjakana fa rehefa mijery tsika amin'izany amin'izao fotoana zao dia zay no zavatra tarantsika ary zany ihany koa le hoe ny ao anatin'ny orana ohatran'izao zany no ahitana ihany koa le hoe sécolomité le fotodrafitrasa samihafa le mitritra lay maimaika le izy zay ahafahana hoe aizandray no sehoany lay tompona ndraiky mpanjakana mampalahelo zany toe-javatra zany deputé Jerry alohan'ny vadiantsika aloha hevitra hafa rehefa aveo tena loatra zany no mampatsiahy fa ianao moa ny teny hoe anisan'ny mampiakatra ny vidim-piainany reny atao hoe tsy fandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ireny fotodrafitrasa simba rehetrarehetra reny indrindraindrindra ny lalana zay tenenitsika eto ny antony manko raha zavatra misy amin'izao fotoana zao namana fa hoe teny fonony atao hoe vidim-piainana zany zao fa tena niakatra
ary atao hoe mbola hiakatra foana io a non'izay zavatra miseho eto amin'ny atao hoe tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana izay indrindraindrindra reny lalana simba reny hoe raha amin'izao fahavaratra zao misy lavaka kely anankiray ka tsy tonga dia andraisa amin'ny fanjakana fepetra ny fanamboarana an'izy ireny a dia hitombo nyfandaniana ary potika daholo ny akamaroany lalana eto Madagasikara raha tsy mandray andraikitra na ny fanjakana dia zany rehetrarehetra zany zany no anaikana ny fitondram-panjakana mihitsy hoe mba raiso ray olona ny andraikitra mba jereo ny zavatra tokony atao fa tsy zavatra araky ny teneniny namany hoe mbola valala eny an-danitra no atao hoe hitabatabatsika sy hidivatsika sy atao hoe anaovantsika resabe fa tony foto-drafitrasa efa nisy reny a no tokony kojakojaina sy tokony amboarina aloha zay anao vao mieritreritra zavatra fa namana faniry tsika moa ivadika loha hevitra asan'izay resaka jirama kely tsika satria misy fanazavana hoe tsika député Jerry fa zany na tsy izany ny fivoarany vaovao eto amin'ny firenena mizotra ihany tantely amam-bahona amin'ny fiainana tsika zany dia mahafantatra zany amin'izao fotoan'izao fa nodimanjy ny généraly Herlanto Raveloarson zany izay ministry ny tontolo iainana sy ary efa ministry ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana teo aloha zany raha ny vaovao izay fantatra io maraina io nanaraka fitsaboana momba ny Covid-19 izy dia taorian'izay moa dia izao andaosin'ny fahafatesana izao ho an'ny fianakaviany général Herlanto Raveloarson dia mitondra izay teny fampionona zay sika menakavy zany ao anatin'izao fandarana izao député Jerry Randrimolaina. Ya tena koa moa zany dia manao izay atao hoe fiaraha-miory amin'ny fianakaviany général zay ataona moa fa zay koa no lahatra zany ary indrindraindrindra ny aretina zay nahazo azy dia aretina atao hoe tena tsy misangy raha zay na izy lazana anazy ka dia zay foana ny anetanana antsika indrindraindrindra ianareo fianakaviana ihany koa izay mifanerasera taminy dia tokony manao zay atao hoe fitandreman'izay amin'ny fikarakarana ny razana zany fa dia maniry zay atao hoe mirary an'izay atao hoe fiononana feno ho an'ny fianakaviana zay zany. Eny ary miresaka jiramantsika député Jerry Randrimolaina satria manino tia nyresantsika zany mba tiatsika zava foana hoa ny vahoaka zany zava-misy eto anivon'ny firenena efa niresaka an'izay nahitra tsika député Jerry fa ho resantsika ali satria ao anatin'ny andraikitry ny fitondram-panjakana ny mikarika izay mahasoa ny vahoaka ao anatin'ny andraikitry ny fitondram-panjakana no mitsinjo lavitra ho an'ny fiainan'ny firenena ao aoriana sy ny taranaka ary ao anatin'ny andraikitry ny fitondram-panjakana ihany koa député Jerry ny continuité de l'état na ny fitohizany raha-panjakana ka raha ohatra zany ka fitondram-panjakana zay tsy mieritreritra n'zany continuité de l'état zany na fitohizany raha-panjakana zany de veritsika fa tsy mahalala n'izay hoe andraiky mpanjakana izany zany lay fanjakana mijoro zany tsy indritsika mazava tsara zany satria ny fanazavana hoentitsika eto mikasika an'ilay jirama satria mbola nytoy manko le adevitra député Jerry zany ny amin'le hoe groupe fahatelo groupe fahaefatra zay nitranga taorian'ny fahamaizana apetratsika mazava tsara ny fahamaizana tamin'ny faharoa ny volana janoary tany andekaleka dia fahamaizana maraina tsara lizy fa tsy hoe amin'ny andro alina député Jerry maraina no mipoka no nyrehitra lay andekaleka le transformateur zany tany andekaleka zany de rehefa mare an'izay fanazavana samihafa zay tsika amina version samihafa efa nentitsika teto le izy hoe olana ara-teknika io satria nasaina boostena na alefa mihoatra n'lay efa mahazatra lay 1000 zany de nefa rany ny sofy de nyrehatra le izy fanazavana ara-teknika zany fa ny teo anivon'ny filoham-pirenena sy ireo hafa miaradina ndray le communication de hoe nininana atao le izy de mipoka de nyrehatra zay zany fanazavana de mampametra-pantanianantsika fotsiny député Jerry Randrimolaina de amin'ny hoe raha le site stratégique zay tokony ho site sécurisé ngeza be ary raha ny tokony hisy satria miantoka ny fiainan'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ny zavatra ohatran'ireny député Jerry Randrimolaina de tokony misy ahafahana miaramila maromaro mihitsiny zay manao ny fiarovana tsy lavitra na ao anatin'izany andekaleka zany
de zany mampametraka fanontanianantsika hoe ao anatin'ny andro mazava, ao anatin'ny tena hoe vezivezena sy ny sisa no nitrangany zany hoe fahamaizana zany, de hoe ozytsika hoe fa izy ary ny olona tafiditra ao anatin'zany fa nga mora idirana zany toerana izany zay petratsika mazava tsara fa sy stratezika zany takana toerana lehibe zay misy sampy ampiarovana lehibe anivelany ihany izany centrale hydroélectrique andekaleky zany, ary tsy tokony hoe ny olon'olom-pona ny tafiditra ao anatin'zany akoatry ny mpiasa fa na ny mpiasa azy de mpiasa zay manana andraikitra manokana eo am'le toerana zay anaovana an'zany asany. Ka io moa de pitejery de hoe mbola mandeha le fanadiadina de andrasantsika le fanadiadina fa aoriana zay koa tsika de manana ny ambarantsika satria misavika andraikitra manko amin'ny akapobeany le fitondram-panjakana satria vao nipokala izy dia misy fitaovana nanoloana azy ka io fitaovana io nefa tsy fitaovana tongatonga ho azy de pitejerirandrem-bolainy fa fitaovana efa tao le izy efa nandeha vokatra zay continuité de l'état zay fa ny fotoana anametrahana azy zay tokony ho prévu amin'ilay 4e groupe na groupe faefatra no namonjena n'ity groupe voalohany ty de eo am'izay zany ny aviny ny adevitsika rehefa aveo fa enoko fa manakambary de pitejery mikasika ny jirama iny aloha ya ny tinambara namana faniry dia ngamba antadidinao dia talohan'iny firehetana iny dia nisy ihany koa le andron-jiro tapaka ny njera zay atao hoe rano ny eno sy ny vaovao na avoaka ny jirama zany de hoe nisy nanenjera izy io le tena ny tany andekaleka koa raha tsy diso andrepamaky iny andrepamaky iny de nenjera zany izy de azay koa anisan'ny tondra fatapana anankiray zany hoe ny tinambara zany hoe ahoana fandraisana andraikitry le tompona andraikitry ny jiramaky le teneninao teo hoe tsy tokony ho sécurisena tsara ve satria rehefa nisy zavatra nyseho ohatra ndray de tokony maily zany ny fanjakana hoe tokony ho ambenana mihitsy zany jirama fa sanatriavina hoe tena misy manao hoe akasomparana raha zay ny lazana anazy raha ny zavatra nisy zany kanefany dia andro atoandro be moa araka lazainy namana faniry teo de zavatra nitranga reny ary raha nahita tamin'ny sariko io na ny tenako zao nanareo ara dia mampime be le zavatra misy satria atao hoe soro rano kely amin'ny soro no entina monona an'le izy tadiro tsara fa herinaratra no vononao rano manondranao an'le le groupe na le zavatra mahitao le transformateur na le transformateur na le fitaovana ao zany courant zany ny zavatra lalaoviny eo nga de tsy misy extincteur farafaratsiny na hoe inona ny zavatra hafa tokony amonjena an'le zavatra reny fa de atao hoe zavatra kitanitany na totora zay ny azo ilazana anazy nandeha moa hoe anaovana fanadiadiana nefa raha ho anahy manokana namana faniry raha hoe fantatra ny antony na voan'ny zavatra iny inona moa mbola anaovana fanadiadiana fa misy zavatra tsy mazava zany eo matoa ny fanjakana manao fanadiadiana manokana alalana ny zavatra tena marina hoe nisy akasomparana ve tao sa ninina mpotena le zavatra satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ny indraindray mampetram-panontaniana ihany hoe atao hoe fialana olana ny zavatra misy indraindray raha ny zavatra oatra reny mba tsy amezana tsiny an'le tompona andraikitra voanoana le tompona andraikitra ao anivon'ny jirama hoe zavatra kitanitany zavatra taony na zavatra tsy mety na atao hoe tefy maika fotsiny mba amonjena ny zavatra misy dia zavatra ohatran'ireny zany ny anaritsaroana an'le izy mba orientena ndray ny fisainan'ny olona ny aneritreritry olona mba tsy anaovana kiana tenivon'le jirama nefa raha ny zavatra misy arak'le mbola anambaranao be de mbola resahana be dehibe eo moa de ty délestage ty ny rano iny efa tsy lazaina ntsony fa ty délestage ty ahona marina tena fiatraikan'izy ity satria raha groupe ray maty na groupe roa maty ny raha ho anahy manokana tsy olana manolo an'ireny na hoe manao sekouro an'ireny satria efa nataon'ny fitondrana teo aloha foana raha misy zavatra maty de efa mila mieritreritra zany nanonona ny zavatra iny na manao sekouro na groupe hafa ianao na ohatran'izay mba amezanao fahafahapoan'ny atao hoe mpanjifa indrindraindrindra ny eny amin'ny ivon'ny hôpitaly zany nge tsokony tsy iankina amin'ny jirama koa na ny hôpitaly ary fa tokony asian'ny fanjakana groupe manokana eny amin'ireny hôpitaly reny mba hahafahan'ny atao hoe tompona andraikitry ny hôpitaly zany mitsabo tsara n'ireny vahoaka malagasy zay marary eny anivon'ireny hôpitaly reny fa ho anahy manokana zany le fandraisana andraikitra mihitsy namana fanireny tsy misy zay ny azo ilazana anazy ka zay mihitsy manko ty ady avitsika ty de pitejery araka ny dindinika resadresaka zay nomantsika zany amin'ty resaka jirama ty am'le tsy fampiny fandraisana andraikitra satria le fanjakana zany ny azy ny olona de hoe ahoana ny fomba iseseho iny fa izy le izy izy nanao azy ary izy no mitondra azy eo anatrehan'ny voaka zany
fa ny endrik'le fanjakana na le fanjakana mahafanjakana am'le continuité de l'état le endrik'le fanjakana le fanjakana am'la hoe tompona ndraiky mpanjakana rehetra mifandimby zay samy manany ana ndraikiny a dia tsy tafapetraka mihitsiny am'izao fitondrana am'izao fotoan'zao de andray ohatra zany zao tsika satria tsika efa nazava foana hatramin'ny herinandro ny amin'ny hoe io jirama io a de misy en service taty am' valopolo sy mijato sy arivo taty a indrindrandrindra taty am' roa am' valopolo sy mijato sy arivo taty satria efa nieritreretina ary efa nietitsika foana l izy hoe efa hitany vahiny io tamin'ny taona 5 am' roapolo sy 700 sy arivo andekaleka hoe tena mety anodinana herinaratratrary ty andekaleka ty de rehefa hitany vahiny tam'izany fotoanandro zany a de natao ny étude rehetrarehetra dia nyraisiny izy taty amin'ny andrimatody de ratsiraka ny hoe ndao ary fa alefa andekaleka mba miena kokoa ny consommation sy ny fahafana mandoa an'le volana jiro raha tafahodana le andekaleka de natao ny négociation rehetrarehetra tany ambadimbadika tany fa ny fahitana azy efa taty aloha be ary efa nisy teknisianina maro be na vahinina malagasy na fantatry nahitan'zany hoe misy rano be mienjera afaka nodinina orinaratra herinaratra any andekaleka de natao le adevitra satria efa nisy projet maromaro mikasika an'izay tany de nysotomma lizy navoaka l izy de natao ny adevitra tamina mpamatsy vola samy hafa de niodina izy tam' 2 700 sy arivo fa tam'zany le fitondram-panjakana de efa nandinika hoe ndao tsika efa amorona n'le fotodrafitrasa zay hiatrehana amina groupe efatra hoana andekaleka zany de efa nomanina atao zany fa tamin'ny alin'andriamatody de ratsiraka de groupe roa no tafapetraka tao andekaleka zay nampiodina ny herinaratra mampitoy anatanynarivo fa tateorina rehefa mitombo ny filana nambaratsika matetika zany de pitejererandrembolaina de efa nieritreritra ny fitondrana rehetra ny fandimby ndao mba ho ampitombony zany herinaratra zany satria andekaleka no fototra voalohany akoatra ny volo be sy ny aty amandraka sy ny rehetrarehetra de andekaleka anisan'ny mamatsy goavana an'zany herinaratra zany de zay nandraisan'ny fanapaha-kevitra raha miresaka 3e groupe zany tsika de efa tany am' taona 3 sy arivo tany nefa nisy eritreritra tam'zany fa vokatry ny krizy tam'zany fotoanandro zany dia niantona teo zany a 3e groupe zany de nisy adevitra vaovao natao de nyraisyny fitondrana l izy ary raisan'ny fitondrana tateorina de hoe mitombo ny filany vahoaka amin'ny akabeany am'zany resaka jiro zany satria mitombo ny mponina mitombo ny orinasa ary mitombo manko reo inona moa zany lazayntsika tanàna zay atao anatin'lay hoe réseau interconnecté anatanynarivo zany de zay nge niantona tonga am' président Marc Ravalomanana niaraka mivaritsila zay orinasa zay nanome any mandroseza 40 mégawatt zay agnatantsika teknisianina de fa nysary ny président Marc Ravalomanana zay nitokana an'zany hitatsika io tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana zany nisy filohan'ny antenameran-doolo eo nisy be nytanàna Antananarivo tamin'ny fotoanandro eo vavolombelona tsara fa efa nandinika sy ny saina lavitra ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fitondrana tam'zany de novatsiana aloha mandroseza tao anatin'le 40 mégawatt niaraka tamin'ny groupe varitsila fa efa tao anatin'le adevitra tam'zany koa ny hoe ahoana no ahafahana mitondra n'le 3e groupe ho anandekaleka de nandekaleka tam'zany fotoanandro zany natao ny fifampiresana natao ny adevitra ny fanarahana tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena de rehefa hita zany rehetrarehetra zany vonina ny 3e groupe ovatsiana andekaleka de ny teknisian'ny jirama ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ny mpamatsy vola no nanao ny montage na projet rehetrarehetra izao no heverina fa tokony hanatsarana sy anafainganina ty 3e groupe nandekaleka ty satria le filana tsy maintsy diniana ary hiadivana mety ho fahatapahanjiro tahaky ny zao iainantsika am'izao fotoan'izao amin'ny alalany délestage zany ka na efa tao raha le projet de natao mise à jour le izy ary nyraisyny le fitondrana tam'zany hoe ao amboarina le izy saingy rehefa tonga le fanonganam-panjakana de pitejererandrembolaina de tsy installé le 3e groupe raha taty amin'ny 2011 taty tany nge vo installé le izy nono lay fanonganam-panjakana de ataraiky ny fametrahana azy saingy le fitsinjovana lavitra sy lay adevitra efa vita teo aloha miditra 4e groupe tsika ny 4e groupe de adevitra efa natao tany amin'ny taona 20 tompoko lasy tompoko vavy adevitra efa natao zany 4e groupe zany irahana tamin'ny Union Européenne de nisy tam'zany fotoanany zany efa ny fampiresahana tamin'ny BEI na Banque Européenne d'Investissement ny anomezana famatsim-bola
dia nysokafana ny apely tofra ahafahana mijery hoe iza zany ny orinasa afaka mametraka sy mikarakara mandao antia resaka fametrahana antia 4e groupe ty dia ny sinohydro no nahazo azy tamin'izany fotoanandro zany fa zao rehefa tonga le fanonganam-panjakana deputé Gerirandremolainy dia niantona avokoa ny financement sy zay zavatra rehetra ny eritreretiny ny mpamatsy vola fa hovatsiana tamin'ireny fotoanandro reny normal be zany dia rehefa nisy an'le fanjakana taty aoriana am'izay satria niala tao anatin'le élection na sortie de crise isika 2013-2014 nisy fanjakana am'izay 2014 sy 2015 teo tafiditra tao anatin'le ordre constitutionnel tsika dia niverenana ny dinihana am'izay le financement le 4e groupe deputé Gerirandremolainy dia rehefa niverenana ny dinihana dia inona ny adevitra hosokafana ve anao apely d'offre vaovao ve tsika satria mety efa niakatra reo vidina zavatra samihafa tao anatin'izany hoe filany ho anandekaleky zany na ny koa n'ilay orinasa sy ny sisa zany rehefa nataony mizazora dia nisy adevitra any mba tsy ampitarazoka am'izay mety procédure miaraka amin'ny bailleur dia efa nisy anty sinohydro ty ny sinohydro dia mitovy an'ny orinasa vahiny sy ny jirama sy ny iza moa le any frantsa ty zay manao mivarotra momba ny jiro fa reo zany orinasa sinoa matanjaka ary spécialiste ao anatin'izany resaka tontolony angovo efa avoleta zay ary efa lehibe dia naveriny zany adevitra zany tany amin'ny 2015 vokatry le continuité de l'état zany vokatry le ordre constitutionnel zany député Gerirandremolainy dia naverina andresahana tamin'ny bailleur fa rehefa andresahana tamin'ny bailleur zany dia ozy ny bailleur nilanila vanina kely teo hoe ka manahirana ho an'le corruption ho an'le transparence eo nivony jirama samihafa fa mila rindra izy fa tsy problème ny famerenana an'izany dia niveriny zany taty aoriana ka tsy misy groupe tonga dia nilatsaka avy any an-danitra zany tonga tao amin'ny porny Tomasina tamin'ny aogositra 2021 deputé Gerirandremolainy fa maninona moa raha tonga tao le groupe maninona tsy avy hatrany dia napetraka tsy nanaovana oeraoera fa rehefa mipoka ndekaleka zay vao nysotominaingana ary destiné ho an'le 4e groupe io deputé Gerirandremolainy fa tsy ho an'ity groupe voalohany anenjehana an'ity simba ty sy may zay ingely izy am'izao fotoan'izao zany dia hoe aiza zany sy ahoana indray négociation ahitantsika an'le 4e groupe tsy moramora niatrika an'izany deputé Gerir zay zany le mba tiatsika tenenina ihany hoe le fihetsiky le fitondram-panjakana rehefa mahita an'le communication ataon'zareo dia hoe asinohydro manao installation fa ny bailleur dia efa nisy adevitra ny fanaovana tamin'izany ary amatona ny fanjakana amin'ny fandimby nandray an'izany tao anatin'le continuité de l'état ary efa nijery lavitra ka tsy le fanjakana tsy nitondra tamingana groupe indray zany no iteny sy oeraoera am'izao fotoan'izao hoe dia izay satria fanjakana fa misy adevitra tompoko ny azona n'le fitaovanireny taky n'le resaka rokady io deputé Gerirandremolainy efa nisy adevitra momba ny mare masainga io hoe taky n'reny resaka momba ny areny 13 reny efa nisy adevitra be tany alohany zany fa vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny fanongana-panjakana vototra doly ny financement azontsika tamin'ireny rehetrarehetra reny dia zay zay zavatra iny mba tiatsika resana ary le izy dia zao deputé Gerirandremolainy mikasika ny famatsian-drano grand tana koa dia efa tafaraka tamin'io vola zay nieritreretiny ny BEU na banque européenne d'investissement fa hiaraka ho vatsiana miaraka amin'ity 4e groupe ty fa le resaka famatsian-drano niantona teo koa le olana teo amin'ny jirama sy le mpamatsy vola satria nisy orinasa zay efa mpamatsy groupe hatramin'izay ny jirama no saika nanomezina any antsena satria avy any mantasonga ny saika ho taritana amina pipeline be no amatsiana ny grand tana zay efa nieritreritra hoe tsy tokony isy tsony zao problème rano zay misy am'izao fotoana zao efa nandinika ny olona tompoko ary efa nysaina lavitra ny amin'ny ahoana ny amahana nyty olany jirama any aorinany raha pitso raha afaka pitso ka le fihetsika le fomba fiteny le fomba fanao deputé Gerirandremolainy zany no somary ahitsitsika kely ihany am'le fitondram-panjakany mba hovao reny mba hovao
fa zara azy le fitondram-panjakana hoe sitraka n'lay vokatry le fifanarahan'ny fanjakana rehetra teo aloha le continuité de l'état itsika amin'ny resaka an'izany a mazava be mihitsiny mandalo tamin'ny andron'andriamatoa deratsiraka zany taty amin'ny 75 taty amin'ny 82 nandalo tamin'ny andron'ny président Jafy Albert zany taty amin'ny taona 3 amby 7 4 amby 7 5 amby 7 nandalo teo ambanin'ny mason'ny président Marc Ravalomanana zany taty amin'ny taona 7 amby 2 arivo 4 amby 2 arivo ary nandalo taty amin'ny Gara-Jonary Mapiano zany taty amin'ny 2014 2015 2016 2017 2018 député Géry Randriambolaina de iteny le fitondrana hoe zay io zay le zavatra tsy mety le ahitsitsika zay ahitsitsika zany fa ny olo le fantsinjo lavitra ary zay le eritrehitra hoe zay le atao hoe fanjakana amin'ny mahafanjakana de aza disona ny fomba fanaovana n'lay raharaha sy le fitantanana n'le fanjakana fa mandiso ny fomba fiainan'le firenena sy le taranakaorina mihitsy satria zary am'le culture analainga zany a no izaran'le fitondram-panjakana am'le vahoaka de manahiran'zay député Géry Randriambolaina ya ny tena moa fa manomboka mambaraparana namana faniry fa marina voalazanao satria tsika tao miara-manonja mbola verina foana zany ny hoe mahita ny zavatra tsy mety de tsy maintsy miteny tsika ka anjarany tsiraray zany no mandray an'izay zavatra zay fa raha ny zavatra hita aloha zany raha ny vonjirama dia atao hoe tsy de nanahoana loatra ny fanatsarana fa atao hoe faratsiana raha be dehibe satria ny rahana ny ainana nandritran'izay fotoana lavalava zay a natao hoe ny ainana tao anatin'ny tsy fisindrano a tao anatin'ny fahatapahan-jiro lava ihany koa raha tao tany amin'ny faritra nisy an'ny teny iny zao tao ao dia misy an'izany hoe tapaka amin'ny 9 ny jiro amin'ny 120 alina vao miverina zany zavatra rehetrarehetra zany mametra-panontaniana ary anisan'ny zavatra anankiray atao hoe manahirana zany dia ny tsy fandraisana ndraikitra foana zay ny azo ilazaina anazy satria efa fantatra ny atao hoe fitaovan'ny jirama zay atao hoe fa marefo efa antitra zany zavatra zany tokony andraisana fanjakana fanapahan-kevitra hoe tokony efa mividy na manomana fitaovana entina anatsarana sy entina anoloana an'ireny fitaovana zay atao hoe efa tena antitra raha zay na zay lazana anazy namana faniry fa voafetra moa fotoana zany ho an'ny tenako eto a dia faranako sady ny fandraisana fitenenana fa dia makasitraka ary mirarosoa ny vahoaka malagasy zay atao hoe ny aino sy nanaraka zao fandarana mara-manonjy zao ka dia samotamanitra tolonay tsika mianakavy namana faniry de soratsika député Géry Randriambolaina de ometsika lalana izy a fa maranantsika zany a de ty fanadidina tapany ray ty a makasitraka ny député Géry Randriambolaina tsika satria le fanjakana manko rehefa miresaka de hoe efa tena mandroso a misy ny langa misy ny tsao a betsaka ny zavatra volena eto anevon'ny firenena zany ka zay lafiny zavatra zay misy ny hitondrantsika am'reto lafim-panadiadina reto misy oronatsary sy fijoroana vavolombelona zava-misy a karazany telo voavoakantsika am'izao fotoana zao de ity a tany avaratra zay mitaraina ponina tena mitaraina izy ity a tamin'ny fahina amby 20 volana desambra de ho alefatsika taraina momba ny délestage sy ny fiakaran'ny vidim-piainana tany avaratra izy ity a de ho alefatsika aloha ty ray ity efa vonina le oronam-peo oronatsary bon c'est vrai marina mora amin'ny mpitondra fanjakana ny mivolagna mila manana faharetana kely fa zay koa zay mba miangavy mitondra fanjakana mba manana fiararetana koa zay miaraka aminay ino zay raha takinay mba tokony tapagna koa zegny karaha mandro fonctionnaire mavety karaha many ministre karaha many premier ministre karaha many ro fonctionnaire mavety mba hitandreo zay iry firiny jaly mahazo n'le hoe vahoaka madinika satria mora ny miteny hoe mila aloha miafy kely mais zao ka tsika fataogna aroina atsika miafy amin'ny covid ty fa raha hoisiny raha tsy matiny covid ny le olo fa hoe mety matiny mosary satria vola tsisy ary vola tsisy ny mety teraka raha hafa teraka insécurité teraka maro tsanga mety raha aboakany vola tsisy zegny satria tsy digny kibon'olombelogno mosary tegna tsy digny hoe mora amin'ny mpitondra hoe miteny hoe mila manana fiaretana kely mais zaloka tsika fa déjà tsika manana fiaretana ijiky telo taogno koa tsika zao ty 2022 ty ijiky telo taogno zaloka mbola tsisy solution mais zalo OMS miteny hoe covid mbola tsendriky anja ialany eto ambony tany tsendriky fa raha mety atao iegny iaraka aminany mais zaloka izy ka ingegna atsika ifody
izy ka imbiagna atsika ifody raha mahagaga zahay koa zegny zahay tia faritsavaritra hoe nagnino Tananarivo ny biafina aéroport international nagnino zahay aty faritsavaritra misy aéroport international Nosy be tsy ny biafina mazaloka aitsika tsara beky hoe tourisme raha voalohany iaignanay aty amin'ny faritsavaritra aty tsisy société maro industrie maro aty tsisy industrie déjà Madagascar na tsisy industrie presque maty industrie jiaby Madagascar rangona décoloniser tsika donc fa tourisme io de raha iaignana mazaloka ndraiky supposé hoe imbiagna Madagascar isokatra amin'ny monde entier raha tokony atao apetsaka ny lamina hoe apetsaka ny lamina hoe fa tokony apetsaka nareo fepetra jiaby idiran'ny tourisme atsika ny raha misy ne tsy tourisme mitondra covid fa covid efa misy eto Madagascar fa tsy tourisme aby mitondra covid fa raha mety ataonareo tourisme vacciné magnano test PCR miditsika eto zay raha mety atao fa zay pisetra tourisme eto Nosy be zay fa vognona anjay ro ary vogno koa zay anjaiky sinay ale raha misy ane zao ty tsangitry voaefa jirotry voaefa jiramamy zay magnamia préavis olitra hoe ko tsy magnefa jiro tapagna alaigna compteur tsy mandesika amin'ny tribunal donc raha misy zegny miangava aminareo mpitondra satria le raha misy mora amitsika mora mpitondra miteny hoe mila hoe miareta miaritry hely mazaloka miaritry indéfiniment ty parce que mbola tsentsiky misy vaholona isaka zao ty mbola tsentsiky misy resaka isaka zao ty covid io tsary nandeha mazaloka misy variant fo isaka fanjava misy variant vaovao ke zegny hoe afatsaketo satria efa nanonga raha produit premier nécessité jiaby savon clin menaka jiaby vary manonga satria vola atsika tsisy lanjany magnafitra ro raha jiaby reo vola tsisy lanjany efa mihaiky zay mifaritsavaritra fa miakitra vidiny raha jiaby tegna nirakitra savon vidino 4000 zao vao vidino 7500 mazaloka asa tsisy vola tsisy tourisme tsisy ke hoe miangava aminareo mpitondra fanjakana mba iza solution meky amin'ny raha karaha ty fa sahiragna zay vahoaky azafady anareo jiaby mahita video ty faharoa lany fanahy 7h57 Fajiramama mamono moto 1 d'eta moto mandeha par jour tsy tsara raha ataonareo tandemo sajijanahary tso lany fanahy nareo kaza mamono anjaran'olo rano tsisy sanandra olo mijaly rano dego olo mijaly moto mbola misy olo mitondra fanjakana midradradrada amin'ny TVM vaovao dego tsy miboaka journaliste mavuzo tso afaka iasa tsy masaky mvola na raha misy amin'ny tanàna monsieur le président anao mvola na neka misy problemo dego afaka premier ministre andraiky ke zay mvolana aminareo amin'ny video ty ajenareo tanànantsiranana ty tanànantsiranana valera amin'ny Tananarivo de tsika manjary ataonareo zay savaty ato le vahoaka reky mijaly kapokany vary na 5000 anareo kaza mvolana raha tsy marina amin'ny TVM avy anareo journaliste mangala vaovao ato dego de misy problemo ato dego be tsy henareo anareo manda mvolana raha tsy mazava mivahoaka azafady izu ulu sahira na feti ni ani moto tisi yuti ela ranu kuwa mtimisi misisteri ni mangalaranu mandafu ambalavula lazari mboka vya mi ripensisi mangalaranu sananda mapalahelu tena mapalahelu manjare karata na natiti sire mandeni direktera jiramati adusua zamisi ulu atu mavitamtana pulasinani adusua anarone siti ansiranane vola jabi anaro timkarakara levaoka ranu rahaleni zaimi jale atwe tandemu janari misi
Ninitsika nalefa mihitsy reny feo avy any faritany reny Nosy-be dia avy any avaratra ny Antsarana zany. Ity orona tsara orona peo ray ity ndray koa miresaka mbola vidim-penina sy tena hoe tena fahasaraina ny vahoaka dia interview nataona fahitalavitra anankiray fa dia isaorantsika moa zany ny fahitalavitra zay nanao an'ity interview ty dia ampiasaintsika ny sary zany ao anatin'izay fangatahana fiara-miasa izay zany kanefa zava-dehibe le izy dia anaovantsika an'izay hoe fangatahana fiara-miasa am'ty fahitalavitra zay nanao ny interview ty zany veritsika fa tsy hosarotiny izy ireo zany satria tena mahakasika amin'ny fiainana vahoaka ty zavatra ray ity reny mpianakaviana mitaraina ny fiainany sy ny jaliny amin'ny alalan'ny varitra ataony ary ny rotsaka ranomaso zany reny mpianakaviana zany rahantsika ao anatin'ny fihetsem-po no naneho hevitra ity reny mpianakaviana iray ity. Misy fotoana zany miovaova le izy fohy ny mofo fa botabota kely ohatran'le mofona 300 reny dia indraindray izy lava fa mena ny beany dia tsy hitanao zany zay azo lazaina zay moa mpivarotra fa mafy le fiainany mafy ny aretina mamely ny fiainana mafy fa tsy zaka ntsony nankara amina ny sakafo ohatry tsy hita amin'ny atoandro fa tsy misakafo ntsony fa amin'ny riva vao misakafo maraina dia ariva raha telo taloha dia zao roa le fiainana mafy ny aretina mamely tokony mba manampy le fanjakana fa tsy mijery fotsiny hoe manome toky akamirana le malagasy fotsiny fa tena very le malagasy simba le malagasy tokony mba hijery an'le hoe sosialim-bahoaka izy hoe aiza hoaiza sosialim-bahoaka ny any tany farany moa zao milatsaka tena milatsaka tena ny farany mamy mihitsiny tena tsisy azo atenaina ntsony fa zay ny fiainana tsisy azo atenaina mpianatra tsy maintsy hianatra ianao zao ny ekolasy telo volana garanidina tsatoka fotsiny any fa zao varotra zao zay ny ilaina ny fandarina miara-manonja etrandreny mba hahafahantsika mandefa zany lafin-javatra ohatran'izany satria manko mieritreritra le fitondram-panjakana hoe efa mety daholo ny zavatra ataony rehetrarehetra efa mandroso le firenena fa hitantsika reny mpianakaviana tena andranomaso izy mitantara ny zavatra iaina ny zavatra marary azy ao anatin'izay tena hoe mafy le fiainana ary manome toky akamirana fotsiny ozy izy le fanjakana fa tena tsisy fandraisana andraikitra zany tataky ny hevitra zay nentin'ny namana atao anatin'ireny video reny zay navoakantsika moa zany satria reny dia miparitaka ny nivon'ny réseaux sociaux reny dia nizahantsika zany nangonina mba ho hita ary zavatra ohatran'izao mba ho hita le fitondram-panjakana koa mba ho tsapany hoe misy an'izao kanefa dia mbola misy tompona andraikitra ao anaty fanjakana ihany rehefa maneho hevitra dia ohatrany tsy mahatsapa ary ohatra miny mikipy ao anatin-zavatra ohatran'ireny dia rehefa maneho hevitra amina fandarana amina fahitalavitra sy onjam-peo dia hoe tena efa milamina ny firenena mandroso Madagasikara efa mandeha ny foto-drafitrasa efa tena miaina araka ny tokony ho izy le vahoaka rehefa le fitondram-panjakana sy le mpanohana azy no miteny zany dia miteny hoe tena am 2023 dia premier tour ny président ary dia mbola mila am'izay mandaa efatra zay alors nge notsika ty faneho-kevitra nataony solomam-bahoaka zay mpanohana ny fitondrany ty dia hiditra amina faniadidina fotsika alohan'ny anakatonantsika ny fandarana raha tsika mahafantatra fa ny fampandrosoana ny firenena anankiray dia tsy vita na mandat anankiray tsy vita ny 10 taona tsy vita ny fotoana fohy zany ao anatin'izay ka raha ohatra ka malagasy mijery marina mahitsy zany na hoe objectif kokoa amin'ny eritreriny ny analiziny dia mazava be mihitsiny raha ohatra ka malagasy tia tanindrazana ary malagasy tia fandrosoana ary manantena fandrosoana ho an'ny firenena zany dia tokony mora tokony azo eritreretina tsara ny fahalaniny Floandro Rajoelina premier tour amin'ny 2023 vu ny asa nataony tao anatin'ny
ity mandahany ity a izay tena niazakazaka malgré ny covid teo a fa tena niazakazaka amin'ny fampandrosoana any Madagasikara na resaka infrastructure zany a na ny social-mbahoaka ary eo ihany koa ny ezaka lehibe izay ho atao ho amin'ny mpandraraha malagasy zany a izay anisany mitaraina ihany koa amin'izao a mino a fa tokony ho voavaha amin'ity mandat voalohany ity daholo ka ny mandahany faharoa dia tena fanohizana amin'izay asa efa natomboka izay zay angamba tena hitantsika mihitsy ny ohatran'izay zany le fomba fijery le mpanohana an'le fitondrana ohatran'izay a tena miteny izy raha malagasy tia tandrazana tena mbola lany 2023 fa izy miteny aminao fa ny malagasy tsy tia tandrazana aloha aloha zany mba tena tsara mba resahantsika ihany satria matoa misy malagasy mbola tsy mitsoaka tsy mialy eto a mianatra eto mampianajanaka eto miezaka manao fiarikarena sy ny sisa tia tandrazana le malagasy ary ny akamaroany malagasy dia mahatsiaro sy mahafantatra ny akantony ty Madagasikara ty may manalo eo any ivelany ara dia tena mbola manao ny ezaka rehetrarehetra ho an'ny Madagasikara mety hoe ny asa no nandehanany any ivelany any ampitan-dranomasina fa mahatsiaro isan'andro ary zany no asa ataon'ireo diaspora reo any ivelany zany no asa ataon'ireo mpiavatra eo anivon'ny RMDM reo zany ny asa ataon'ireo prora-valomanana reo sy reo ataon'ireo ZTT na ny lareny ao na aiza sy ny sisa reo mba miezaka mitondra vahaolona ty Madagasikara ty ao anatin'izany fitiavana tandrazana zany manampy an'le mpiarabelona sy le mpiray tandrazana de miteny zany le solombavam-boaka hitantsika teo ny hoe vu ny asa ataony le fitondratsamana miazakazaka tokoa de variana ihany tsika hoe izao ve izao endrika izao fitantanana ny firenena -7% zao ny taux de croissance ve zay ve le atao hoe tena miazakazaka miasa le fitondram-panjakana ary vao teo tsika ny resaka fotodrafitrasa niaraka ny député Gérard Ndrembolaina ny amin'ny hoe ny lalana resaka an'izany ny tsika zay hitantsika ao anatin'ny vampitaona fahavaratra zany ny resaka fahampitehan'ny jiramatsika ary talohan'izany tsika miresaka zavatra maro fa tsy izany rery ny resahantsika fa maro be ny lafin-javatra izay efa nitondrantsika adevitra teto ny amin'ny hoe tsy mandeha araka ny tokony izy ary matoa mitotona ty amin'ny latsaky ny fito isan-jato niaraka rena fahobe ny Madagasikara dia vokatry ny tsy fahaiza mitatana zany efa noetsintsika amin'ny fanazavana tamin'izany efa nahitsitsika amin'ny fomba fiteny ilay tale général Ninstat milaza any amin'le voafehy mividim-piaina satria tsy mbola tonga any folo isan-jato isika fa efa niresaka tsika ny amin'ny hoe raha vao milalao sifra le fitondram-panjakana dia midona amin'ny poto satria ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina no mamaritra azy mamaritra le fiainan'le vahoaka zany de le eritreritra zany inona moa ty ivoizany ty hoe la premier tour sy 4e mandat na hoe 4 mandat angambana zay angamba no fomba fiteniny azy inona zany io zavatra voiziny etseroa io zany hoe mazava be zany lay fihetsika rehetrarehetra tao amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny androm-panjakana amin'ny fametrahana an'le ekipe etseroa fa mieritreritra samihafa ho an'ny vahoaka dia mieritreritra hoe lay fitondram-panjakana dia ampandrosanay hitondra zay zavatra mety ilainay araka le etaeta n'le rem-pianakaviana teo hoe mba tokony hanampy le fitondram-panjakana fa efa tsy any an'le fampandrosoana sy fanampim-bahoaka ntsony ny eritreritra le fitondram-panjakana fa ny anazy dia hoe ahoana ny ahazoko an'le kada le mandahanan-kefatra na le alternance efatra araka le kabary tamin'ny farany taona de sasany de tsy menatra mihitsy ary moa dia hoe ho lamy premier tour ahoana ny eritreretanao zany izao ve ny situation iainan'le vahoaka malagasy ary zay nge mampamailo ny rehetra hoe tena hafa mihitsiny le lalan'le fitondram-panjakana ary efa manomana an'izany lay fomba fanao sy le fihetsika ilay fitondram-panjakana rehetra de manaraka amin'izay moa malasa manara-davahana hatramin'le be ny tanàna hoe za tsy mieritreritrina fa mbola eritreritra ny 2e mandat ko any tanàna Antananarivo eo ary io jerevo ny tanàna Antananarivo ny fampitehan'ny lalana lasa mamevana mivalitra moron-dalana indray le tanàna Antananarivo ary manisy mihitsiny trasy ahafahan'le mivalitra nefa temina milaza tamin'izany hoe manelingelina le asa amin'le mivalitra moron-dalana ary tsy nanana vahaolana amin'ny embouteillage dia lasa voatery manohana tsy fidina amin'ilay projet téléphérique an'le fitondram-panjakana nefa raha ny tokony izy lay be ny tanàna amin'izao fotoana izao dia nanana vahaolana amin'ny embouteillage raha ny zavatra nisy tamin'izay hoe hitatana ny tanàna Antananarivo zay fa hatramin'izao tsika dia tsy mahita an'izany aloha
de zay ny tenentsika hoe lay fitondram-panjakana zany arak'ilay endrik'ilay fitondram-panjakana manomboka an'le filoham-pirenena midina ty ambany de niazy reo de le brige an'ilay mandat manaraka ho avy zay ny mamaiky azy de dikan'izay zany sarotra ny eritreretina hoe mbola hanao fampandrosoana ty fanjakana ty sarotra ny eritreretina hoe mbola manana programma matipaika ho an'ny voaka malagasy ty fitondram-panjakana ty ary sarotra ny eritreretina hoe mbola hisy fanafany zao sosialim-baoka sy fekarany vidim-piainana zao satria tsy izay tsony angambany rany zava-misy lay lara-pameana le fitondrana fa ny ametraka paikady ahafahana azo an'le fividianana ary ty 2022 ty ny eritreretin'izy ireo am'izay hoe tena ligne droite ahafahana zany mamomana an'izay 2023 zay tokony ampieritreritra vaoaka malagasy zany ampifony mpanao politika zany ary anaitra andreo vondrona politika sy mipanohatra sy ny sisy zany rehetrarehetra zany hoe mitodika makaiza zao zava-misy eto amin'ny firenena zao isika moa de mbola hitondra ny fanampin'izay fanadihadiana zay raha pitso arakaraka ny fandaminana ny fotoana samihafa fa ho faranantsika aloha ny androany satria efa lasa de lasa ny fotoana efa misy fandaminana ihany koa ataony namana mpanao gazety aorianan'izao fandarantsika zao manome fotoana indray ho an'ny rapitso solomavambaoka hafa niaraka amintsika ary adihevitra hafa indray no entintsika ao anatin'ny fandarana miara-manondro de manao kokoa ho andrareo any Antsirabe satria mangataka kokoa moa ny any Antsirabe de atolorantsika kokoa Antsirabe namana ny Manjakandriana sy ireo toerana maro samihafa zay mandray antsika indrindraindrindra any Sambava any mifandray amiko mifampiresaka amiko de anaovana kokoa ianareo any zay mandray ny fandarana miara-manondro makasetraka tompolahy makatelina tompovavy